Faliana no iarabanantsika rehetra indray ao anatin'izao fandarana vehivavy tsara zao tonga soa ianao faly izay hiaraka aminao anatin'ity fandarana anankiray spesiala ity izay tena inoko fa hitondra fampianarana, hitondra torolalana ho antsika tsiraray avy vehivavy izay mety latsaka amin'ity zavatra anankiray ity dia tsy inona moa izany fa hoe ny vehivavy saro-piaro. Fahasarotam-piaro izao no tena resahantsika eto androany. Mino aho fa mety sendra mahazo ny rehetrarehetra mihitsy izany normal raha mahazo ny rehetrarehetra fa ho resahantsika androany hoe inona no tena soratra ny fahasarotam-piaro ilaina ve ny fahasarotam-piaro eo amin'ny mpivady, inona no miteraka fahasarotam-piaro be dia be ilay fanontaniana ahoana ny fisehony dia rehefa tonga any amin'ny stady manahoana ilay fahasarotam-piaro dia azo lazaina fa voafatotry ny devoly ny olona anankiray izay saro-piaro. Inona ny voka-dratsiny na mety koa vokatra tsara ary inona mety ho fanafodiny. Tsy voatery ho valianao daholo izay fa izay amintsika izay mandray anjara moa izany no apetrakantsika mba samy mandray anjara ataoko hoe 5 minutes aloha dia avy eo miditra eto ny tenako miverina eto ihany apetrahany dia rasika raha ny mpanompon'Andriamanitra raha vavitojo menanao fitenenana kasika izay fahasarotam-piaro izay. Dia miarabantsika hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Mino aho fa salama tsara daholo tsika dia faly koa mitavatafa amintsika isan-tokantrano isam-batan'olona tonona amintsika ny fiadanan'i Jesosy. Ny fahasarotam-piaro moa izany dia amin'ny teny vazaha izy dia hoe jalousie. Raha nefa ny fahasarotam-piaro dia azo tenenina koa hoe miala olon-kafa ianao eo amin'ny plasiny satria iny vehivavy iny hitanao ohatran'ny hoe moa izany fiteny an'izany hoe maka amin'ny plasinao na hoe misy zavatra alainy izany eo amin'ny tokantranonao. Resakantsika dia resaka hoe tokantrano. Teo amin'ny fiainako dia nanomboka tao amin'ny fotoana izay hoe nahasarotra ny fanambadiana dia tena sahirana be mihitsy tamin'ity ary tena hoe izany fahasarotam-piaro izany tena hoe niainako mihitsy. Nisy situation difficile satria nisy fotoana izany sarotra tamiko no nahazo azy dia nisy koa vehivavy niodikodina tamin'ny vadiko teo. Tsy hoe izy akory no nikaotikaoty an'ilay vehivavy fa ilay vehivavy mihitsy nahafantatra anazy tamin'ny taloha dia miresaka dia mamiantso anazy dia tena saro-piaro be mihitsy. Tena ohatran'ny hoe laha vao maika lasa adala hoe izaho ity efa tsy mamokatra nefa koa misy olon-kafa miodikodina dia tena lasa adala mihitsy izany ny fisainako tamin'izay. Dia mivavaka tao ihany fa ilay toe-po mihitsy izany hoentina minofo ilay zavatra satria sentiment no miasa sy émotion ao anatin'ny tokantrano izany. Tena hoe io izany ilay hoe fitiavana nefa fitiavana diso lalana satria ny jalousie teneniko hoe jalousie ilay izy satria izay izany tena mahateny tsara anazy jalousie tsy manana plasy eo anatin'ny fitiavana satria izay no tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavana dia tsy mialona, tsy misy fialonana, il n'y a pas de jalousie, n'est pas jalouse izy. Andriamanitra nefa jaloux amintsika dans le sens hoe saro-piaro, ny maha-saro-piaro an'Andriamanitra izany dia tena hoe hafa mihitsy. Dia nefa le soupçon mal izay hoe mieritreritra ratsy amin'ny vadintsika izay ilay tsy ao anatin'ilay fitiavana. Dia tena hoe sarotra tamiko mihitsy ny analyse fa ahoana mihitsy ny arany izy ity. Dia nisy tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jakoba 3:7 izay miteny hoe fa izay misy fialonana sy fiheveran-tena ho zavatra dia misy fikorotanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia voalohany indrindra madio, manaraka izany dia tia fihavanana, mandefitra, mora ladra, be famindrapo sy asa soa, tsy miangatra na mihatsara velatsia. Dia io tenin'Andriamanitra io sendra mba hitako namaky tenin'Andriamanitra dia tena gaga be hoe tena tsy izany ity zavatra ity satria hitanareo le fo sy le toe-po
dia tamin'izany hoe tena hoe andeha hamono tena satria sady efa tsy mahazo zaza no mbola misy zavatra mitranga koa dia tena hoe ratsy dia tena hoe ny tompo ihany ny afaka manova an'ilay toe-po satria fahitako izy le fialonana le fahasaropiaro zany satria mialina ny anankiray ianao zany miala n'ilay olona nefa n'ilay vady koa raha tsy mieritreritra an'ilay vehivavy akorany dia tena hoe fitiavan-tena aloha ilay izy nahitany eo dia tia jalousie tia fitiavan-tena tsy fitiavana aloha dia satria misoupçonner le mal ratsy zany misy ratsy ao anatiny izany izy mikorotana ianao tena hoe le mal est dedans hozy izy amin'ny teny vazaha dia tena hoe ratsy ilay izy dia tsy fahendrena koa vis-à-vis an'ny vadintsika raha ohatra hoe mitondra tena tsara ao an-tokantrano dia lasa tsy mahay mitondra tena intsony satria ny fahendren'Andriamanitra ilay fomba fiainantsika hoentina ao anatin'ny tokantrano dia tena zavatra hafa mihitsy hozy izy hoe tia fihavanana mandefitra mora lahatra be famindrapo sy asa soa dikan'izany hoe raha ohatra hoe tamin'izany tsy nahainanao an'ilay izy fa taty aoriana izay vao tonga saina tamin'ilay izy dia nisy zavatra nataoko na vis-à-vis an'io vehivavy io fa tena hoe tamin'izany rotika tanteraka mihitsy rotika satria tena hoe les sentiments zay hoe tsy fahamarinan'ny fitiavana no ny exerceko zany tao anatin'ny tokantrano izay ny entiko nitondra ny fietsiko rehetrarehetra ny fomba fanaovako sakafo ny fomba rehetrarehetra tsy mandefitra mihitsy rehefa izany dia ndana manaraka ary zara no tena loza be dia tena hoe ino tena ndana arany nefa izany dia efa ho tany anaty an'Andriamanitra dia tena hoe tsy mety zany le jalousie satria tsy fitiavana aloha ilay izy voalohany indrindra tsy fahendrena koa misy ny asa ratsy ilay izy hozy ny tenin'Andriamanitra dia izay ngamba ny aloha zaraiko ho fampidirana sady témoignage kely ho antsika dia mankasitraka ny ravavitojo izay fizarana izay tena hoe tonga dia efa concret avy hatrany hoe izay le jalousie na hoe le fahasarotam-piaro ny zavatra tena tsapantsika tsiraray avy ngamba tao anatin'izay dia hoe zavatra misy dia tonga ny anatin'ny fisainana any ny déstabiliser ao an'ilay vehivavy dia mahatonga an'ilay vehivavy miaya an'ilay vadiny mety hoe misy koa zavatra any hoe tsy anana ny ananan'ilay vehivavy anankiray dia manakorotana ny saina dia mahatonga azy lasany amin'ilay lehilahy foana zany no atakena foana ilay lehilahy hoe mety mieritreritra n'iny angamba izy izao mety iny angamba ny tiany kokoa noho izaho mbola be dia be moa ny témoignage fa aleontsika handroso avy hatrany amin'ny mpandray anjara manaraka ohatry ny ahoana moa izany jalousie izany raha vavianto indray mantsika fitenenana raha voninahitry Jesosy. Fary miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy ny mpiaino rehetra ao anatin'izao fandaharana vehivavy tsara izao sy izay tsika rehetrarehetra manaraka direct eto dia arak'izany hoe ny thème-ntsika dia hoe amin'ny vehivavy sy sarom-piaro. Ao anatin'izany fahasarotam-piaro izany koa efa voalaza teo ohatra ny manque de confiance tsy fanananao confiance amin'ny tenanao ohatra. Dia ao anatin'izany koa inona ny source ahatongavan'ilay fahasarotam-piaro koa dia ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainanao tamin'ny fahazazana. Ohatra ny hoe ao an-tokantrano izao ohatra izaho manokana dia tao an-tokantranoko dia dadanay tena sarom-piaro tena tsisy ohatr'izany mihitsy ary dia mamono ao mamanay foana isaky misy zavatra kely raha vao mihaona amin'ny olona na vao mifikasikasika amin'ny olona mamanay dia tena mamono izy sarom-piaro be mihitsy hitanay rehetrarehetra izany ary dia nisy fiantraikany taminay tsirairay avy dia izany izany hoe fiainana tamin'ny fahazazana na koa hoe tsy fampitiavana tao anatin'ny fahazazana ny abandon ny négligence tamin'ny parent izany dia ohatrany hoe nahatonga dia lasa ohatrany hoe tsy mahatoky lehilahy lasa tsy mahatoky lehilahy satria ohatrany hoe ohatr'izao daholo hoe izany ny lehilahy rehetrarehetra izay izany dia na koa hoe teo amin'ny relation anao raha nisy ohatrany hoe
nisy olona niaraka taminao taloha dia hitanao hoe nisy trahison na nisy zavatra zany niseho tao anatin'izany dia tena misy fiantraikany mihitsy zany ohatra hoe tsy te ho tratran'izany intsony ianao dia lasa saro-piaro amin'ilay tena vadinao rehefa avy eo. Lasa saro-piaro ianao ao anatin'izany. Dia izay zavatra izay zany tena hoe izany mampatonga ny fahasarotam-piaro amin'ny vehivavy koa izany, mety eo amin'ny lehilahy koa izany. Dia ny zavatra teneniko ilaina ve ny fahasarotam-piaro fanontaniana mipetraka izay. Fahasarotam-piaro ve ilaina? Misy fahasarotam-piaro mety ilaina raha fahasarotam-piaro ohatrany hoe fahasarotam-piaro hoe saine, angamba ny filazako azy, fahasarotam-piaro hoe saine zany satria ao anatin'izay hoe fahasarotam-piaro normal zany ohatrany hoe tsy misy fatahorana hoe ho lasa n'olona ny vadinao na misy fatahorana hoe andeha ity olo-kafa ny vadinao fa kosa hoe misy hoe ohatrany hoe misy olona zao na vehivavy na ohatr'izany tsy mirespekte amin'ny vadinao. Dia izay zany tena normal amiko raha misy fahasarotam-piaro satria tsy mirespekte izy dia ny zavatra mahazo anazy ohatrany hoe dia miatraika aty atao anatiko izany satria tsy misy respect, tsy misy mifanajana, tsy misy ohatr'izany amin'ilay vadinao. Dia miatraika amiko izany. Dia indrindra hoe dia ohatr'izany koa izany hoe fa misy izany izay zavatra izany dia ohatrany hoe normal izany izay amiko. Fa misy ny fahasarotam-piaro izay mihoatra zany mihoatra lavitra zany ohatrany hoe mihoatra tsy araky ny tokony ho izy zany mihoatra ohatrany hoe tafahoatra dia manimba ny tokantrano, manimba ny tena voalohany indrindra dia manimba ny vadinao manimba ny ankizy manimba ny manodidina araka ny efa voalazako teo hoe zahay izao tao an-tokantrano amin'ny témoignage-ko dia lasa simba mihitsy izay ary lasa sary tena remarika zany zao zany vao mandinika an'ity tantarako zavatra ity dia tena remarkeko tokoa fa sary-piaro be daholo izay rehetrarehetra. Dia tena hoe nisy fiantraikany zany ilay izy tao anatin'izay, nisy fiantraikany ilay izy tao anatin'izay zavatra izay satria tena niainana ilay izy. Dia za zao tena ohatrany hoe niainana fa tena hoe tao anatin'izay zavatra izay tena isaorako amin'ny tompo izany hoe rehefa nanomboka nafantatra ny marina rehefa nanomboka dia mbola mipetraka tao ilay izy fa teny dia mbola misy hoe fahasarotam-piaro foana matetika izany fahasarotam-piaro. Fa tena isaorako an'i Jesosy hoe tena hoe tsy mihoatra lavitra zany ilay izy fa tena hoe teo nisy mihoatra lavitra hoe mety nakarary ihany mety nakanana fa tsy tena mihoatra ilay tena hoe tena ilay nanimba be mitokantrano mihitsy tena nanimba be ny ohatr'izany fa tena hoe tenin'Andriamanitra nampahafantarin'Andriamanitra an'izany. Fa za tena niaina tao anatin'ny ohatrany hoe rahavaviko tena saro-piaro tena hoe mitohy amin'ny dadanay mihitsy tena mamono tena hoe vao tara kely miditra iray minitra ao an-trano dia mamono vao taiza ianao zao efa mifiry ohatr'izany zany satria izany mipetraka taminy. Dia izay zavatra izay nahatonga ny rehetrarehetra tao an-trano hiala tao an-tokantrano maingana satria nisy zavatra ohatrany hoe tsy te hiaina ao anatin'ilay izy intsony zany dia mahatonga tsirairay avy niala tao anatin'ny tokantrano zany hoe aingana lasa ohatrany hoe nanambady aloha ohatr'izany zany. Dia tena manimba zany io fahasarotam-piaro mety hoe ilaina amin'ny rehefa voalanjalanja ampahendrena normal dia afaka ifampiresahana rehefa misy zavatra afaka entre ampivady ifampiresahana ilay izy. Fa rehefa mihoatra kosa dia tena hoe ilaina ny fifampiresahana tena ao anatin'izay koa tena ilaina ny fifampiresahana fa rehefa misy izay zavatra izay dia lasa misy elanelany ao ampivady, lasa misy tsy fananana confiance intsony, lasa misy danger zany ao misy danger miseho amin'ny tokantrano. Dia izay angambany aloha ny zavatra hoentiko dia mankasitraka. Mity micro.
Makasitraka dia avy hatrany dia raisiko avy hatrany izay teninao izay hoe misy ny fahasarotam-piaro normalina ary misy ny fahasarotam-piaro izay efa tena hoe mihoapapana. Eo mihitsy manko ny idirantsika satria normalina be ianao raha saro-piaina vadinao. Ohatra hoe hitanao hoe misy fihetsika ataonao ohatra efa midepasy ny norma tsy tokony atao hoe ohatra ny hoe mikasikasika vehivavy izy na manao fihetsika hafa amin'ny vehivavy izy normal ianao raha saro-piaro. Fa le kosa n'ilay hoe fahasarotam-piaro efa tena trop efa lasa any amin'ny imagination mihitsy hoe misy film tonga ao anatin'ny saina sy ny sisa avy hatrany angamba dia raisika raha vavy Marie France izy no sady hanao témoignage kely amintsika no hitondra fizarana ihany koa mikasika an'izay hoe fahasarotam-piaro rehefa manomboka midepase ny norme araka an'Andriamanitra efa lasa excès. Ozy izy ny fiteny hoe tout excès est péché. Ka rehefa manomboka mihoatra ny norme tokony izy dia efa fahotana ary tsy vita amin'ny fahotana fa misy mihitsy no efa lasa hoe famatorana lasa lien mihitsy ilay izy izay tena hoe manimba zavatra be dia be. Raha vavy Marie France amenanao ara ny fitenenana. Makasitraka amin'ny fitenenana manona fiadanan'ny tompo amin'ny tsirairay avy ny tenako dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra faly miaraka aminareo eto indray hitafatafa hizarazara ny traikefa moa izany hifanampiana sy hifanoroana ary entina hifampivavahana ihany koa. Dia avy hatrany moa izany dia tain'i Jesosy daholo hatrany avy hatrany moa izany dia raisiko izany fitenenana hoe ny fanontaniana voaloha izany hoe inona loharano mahatonga amin'ny fahasarotam-piaro. Be dia be ny loharano mahatonga amin'ny fahasarotam-piaro. Amin'ny voaloha izany raha mbola mivady mbola mifankatia aloha tsy misy ilay fahasarotam-piaro satria mbola matanjaka be ilay fitiavana, tsy misy izany satria mbola mahery be. Fa rehefa avy eo mandeha amin'izay ny fiarahana miara-miaina dia tsy maintsy misy ny avy amin'ny anankiray sy avy amin'ny ilany. Dia manomboka eo aloha izany dia rehefa mandeha ny taona maro mpivady dia mandeha miteniteny foana ohatra ny lehilahy dia mandratra an'ilay vehivavy. Iny aloha izany iray. Rehefa hita mifatezerana ny lehilahy dia mandratra an'ilay vehivavy izy. Faharoa koa ny loharanon'ny fahasarotam-piaro dia miankina amin'ny passé-anao ihany koa, miankina amin'izay relation-nao amoureuse tany aloha tany moa ho an'izay rehetra moa tany amin'izao tontolo izao no niova fo. Misy ny sasany efa niaraka tamin'ny lehilahy dia voadona, ny sasany voafitaka, ny sasany tratran'ny atao hoe déception amoureuse izany. Dia ny anazy ny tena nampijaly anahy dia esprit anankiroa izy nitambatra tao izy izany ilay nitenen'ny Ravavy teo hoe avy amin'ny fianakaviana ny anankiray dia ny anankiray avy amin'ny ratra-po, avy amin'ny blessure déception izany. Dia ilay atombohako voalohany angamba ilay esprit familier ilay avy amin'ny fianakaviana. Ny anay koa izany ohatra izany ny fahasarotam-piaro avy any amin'ny neninay ilay izy. Efa nanana an'io fanahy io izany neninay. Dia rehefa mbola kely moa izany dia miaraka foana fa ny sinona fotsiny izany ampisehoako anareo tena nanana an'io izy na dia efa antitra azy izy mivady ka ohatra mandeha irery dadanay dia tsy maintsy manaraka eo foana neninay, tsy avelany mandeha irery mihitsy ny dadanay fa mandeha foana tsy hainaina ny ampiasana sy ny sisa. Be dia be izany ny zavatra ohatra hoe miady izy mivady dia ohatra hoe fahasarotam-piaro moa nahatonga an'ilay izy koa izany tany amin'ny neninay efa nisy tantara izany dadanay taloha izy izany ohatra ny hoe nisy vehivavy tia be anazy dia mipetraka tany Mahajinga izy dia io vehivavy io nanaraka anazy tamin'ny Tananarivo dia dadanay izany tsy nety niaraka tamin'io vehivavy io mihitsy, tiany dadanay mihitsy ilay vehivavy fa nanaraka ny dadanay teo foana fa neninay izany nalay nivady. Dia rehefa nivady izy mivady dia nividy trano dia lasa ilay madama tara tamin'ny dadanay io nividy trano tena eo akaikin'ny tranonay. Dia niteraka jalousie tany anatin'ny fon'ny neninay ilay izy nandritra ny andro iainany niaina tao anatin'ny fahasarotam-piaro na dia antitra dia mbola niaina tamin'ny fahasarotam-piaro. Dia iny izany taty aoriana rehefa nialehibe dia hitako hoe tena avy any amin'ny neninay ity zavatra ity. Rehefa nandiny tena izany rehefa niova fo fa mbola tamin'izao tontolo izao aloha dia tena hoe dominen'ilay zavatra mihitsy fa iny izany tsy tena nanjaka be aloha tamin'ny voaloha fa tratran'ilay déception amin'izay tahan'ilay sipako taloha izany
no nitaka anahy tena hoe niaraka tamina vehivavy be dia mandainga be mpandainga be dia farany niraikitra naratra loatra ny foko dia niraikitra anaty foko hoe ny lehilahy rehetra mpandainga daholo dia iny zany niraikitra anaty foko tena hoe ratra lalina be dia no taterina amin'izay rehefa tena nanambady dia ity vadiko ity zany tena nizaka nivoaka n'le zavatra tamin'ny lasa rehetrarehetra dia le fanaroreo zany tena hoe nanampitrotraka zany le déception dia fantatra hoe ratra-po le izy dia efa niteneniko izy tamin'ny voaloha hoe za io misy zavatra ao anatiko ao tsy mety resiko fa mbola tsy niova foana dia efa fantatra hoe ty zavatra ty tena tsy normal ty fahasarotam-piariko ty tsy normal vao tsy azo kely amin'ny telefona izy dia efa atsoko ohatrany hoe manao inona ianao aiza ianao zao atofiry mialeo adidina daholo zany le zavatra rehetra rehetra dia mijaly zany tsy mahatsapa hoe mijaly le zanak'olona fa ohatrany hoe mbola anaty fitiavana be izy dia zakany le izy dia rehefa le mivady taterina amin'izay moa dia izy koa zany tamin'ny voaloha mbola samy tanora dia indray izy ohatrany hoe mbola misy laingalainga kely dia zany efa traumatisé tamin'ny lasa dia io ara le lehilahy mandainga dia manomboka lasa méfiante be tsy nety mipetraka tamin'ny mihitsy confiance satria nandainga izy nizatra nandaingany anahy dia nanomboka hoe niala le confiance nefa izay niaraka ihany dia niaraka fa misy be dia be zany le fitiavana fa le fatokisana zany ohatrany efa ataoko hoe 50% sisa dia ray trano taterina moa dia vao maika koa niampy ohatrany hoe miady dia le ianao mbola izy amin'izao tontolo izao dia indraindray tsy mahambina ny vavany dia miteniteny foana tonga dia any amin'ilay fitiavana mihitsy ny teny avoakany mamotika an'ilay fitiavana dia vao may zany ohatrany nanampitrotraka an'le fanasa ao anatiko le izy tena hoe dominer io fa izy tena travailler tena nanao travailler tao anatin'ny foko tao zany io fahasarotam-piaro io tena hoe ngeza be tena mibahana tao anatin'ny foko le izy dia maro koa zany ohatrany hoe niteny lehilahy ndraindray ohatrany hoe rehefa tezitra ianao ohatra dia ohatrany hoe miteny avoaka amin'ny vavanao zany mirezaona be anatin'ny foko indrindra hoe vehivavy efa maratra zany tokony mitandrina ianao dia ohatrany hoe miteny kely fotsiny hoe inona koa izay ianao ohatra zavatra ohatran'izany zany ohatrany hoe tsisy dikany amin'ny lehilahy miteny fa iny tena mavesa-danja be iny any amin'ny vehivavy dia ohatrany hoe inona moa izay za dia nefany ianao ohatrany hoe le vehivavy zany tany aloha tany koa izy efa niumilien'olona izy nambanibanin'olona izy efa méprisen'olona izy efa nataon'olona tsinitsiny izy rejeté-ny olona l'esprit de rejet dia ohatrany hoe ianao ohatrany hoe za zao nenjehan'olona tamin'ny mbola kely hoe ianao foy kely dia hatrany am-pianarana foy kely ao an-trano foy kely ianao izay foy kely dia za zany miala le confiance en soi hoe inona koa izay ianao foy kely ohatrany hoe hatramin'ny avambarika zany foy kely dia ohatr'izany dia iny dia miteny eo am-bava dia miraikitra ny anatin'ilay lehilahy dia ianao ne foy kely zavatra ohatr'izany zany miala le fatokisa-tenanao dia za moa zany foy kely ratsy zany sisa ohatr'izany zany teny kely fotsiny dia mialimenter an'le fanahy fahasarotam-piaro dia zany zavatra rehetra zany mapetraka ao anatin'ny foko za manokana zany tena mipetraka tao anatin'ny fokony tsy fatokisa-tena satria be loatra le teny ratsy ataon'ny olona manodidina be loatra le ratra-po be loatra le déception be loatra ny lainga be loatra zany le blessure dia tena hoe niraikitra tao anatin'ny foko le izy dia na dia efa nandray an'i Jesosy azy dia kitihan'i Jesosy foana le izy kitihan'i Jesosy foana dia ohatrany hoe asian'i Jesosy circonstance be dia be mihitsy fa tena tsy nety resiko mihitsy satria tena fanaratsy izy io satria voaloha ianao obsédeny aloha dia avy eo ianao oppresseny dia avy eo ianao domineny possédeny ianao domineny ianao dia le obsession ohatra zao hoe ianao zany efa miaina satria zany le fahasarotam-piaro efa tena rehefa nation fanahy-masina anahy le izy dia tsy fanahy anankiray hoe fanahy fahasarotam-piaro izy io fa fanahy maro be io mifampitatana dia voalohany indrindra moteur principal an'io dia ny fanahy-nitahotra ny principal izay zany tena mametraka saina voaloha anatinao dia rehefa tena matahotra ianao satria tsy matoky ianao zany tsy matoky ianao efa niala le confiance le fatokisana dia tonga ny tahotra dia rehefa tonga ny tahotra dia mamorona sain-dratsy amin'izay izy fantany zany hoe efa étudieny ianao hoe ito avy ny zavatra mahafaible anao sy ny sisa dia amorona ny sain-dratsy dia indraindray izy rehefa tsy ampivavaka dia hidirany any anaty nofo ianao tena ataony mazava be mihitsy hoe io le vadinao fa manao amin'ny vehivavy iny le vadinao miaraka amin'ny vavy manao talon be tena hoe atony mihitsy zany izay tsy afaka-tafavoakanao tao nefa ny mivavaka be ny tenin'Andriamanitra dia isaky ny tratran'ilay izy dia iny koa tena ny any amin'ny foko any ohatrany hoe misy mitazona ohatran'izao ny foko misy mitazona dia tsy tanana anankiray ohatra mitanana be dia be ohatrany hoe te hivoaka tao azy zany fa tsy tafavoaka dia efa miezaka zany tsy miteny amin'ilay vadiko hoe
manao inona ianao ohatra raha vao rehefa ohatra nefa mahay an'le izy satria aretina le izy dia aiza ianao manao inona ianao efa fantany dia zao natao zay indray raha saroka dia hoy izy hoe aza tsona ohatran'izany fa vao may tsy tafavoaka tao dia meme foana izy ohatra zao hoe tsy te anontany sao dia ohatra ny hoe nanahoana ny journée dia memezany andro indray satria fa fantany dia izy tsy nakaiza fa niasa dia nanao zao dia nanao sao dia mezaka izy fa ndraindray izy misy fotoana hoe sendra lasa le domination sendra tsy voatsindriko le izy dia tsy mamaly surtout moa telefona dia tsy mamaly telefona dia fa manina aloha ianao tsy namaly telefona tamin'izao ora zao minitra fa taiza ny nataonao dia tonga izy tamin'ny voaloha dia tesitra zay leo be dia raikitra ny ady dia tsisy fiadanam-po mihitsy ao anatin'ilay mpivady fa ady lava dia sady tsy vita ny ady fa eto ny fatezerana izy dia mamoaka teny vao may mandratra nefa le fo maratra mba mitady ianao zany ahoana ny asitranan'ity foko ity fa vao maika le vavan'le vadinao zany mbola mandratra satria izy tsy mahafantatra an'ilay solution dia izy mieritreritra hoe ny fitreritreromana sy ny fitenitenenana anao amin'ny teny tsy voambina mety ampikalma an'le vehivavy nefany tena diso be mihitsy satria vao maina nampitro nahazoana be ny devoly dia rehefa taty aoriana dia tena nifadiko any nandritry ny taona maro zany tena miady amin'io foana dia averiny fanamasina amiko foana le Korintiana voalohany toko 7:20 iny hoe l'amour ne soupçonne pas le mal dia efa miteny azy zany tompo hoe tompo afantatro le teny hoe l'amour ne soupçonne pas le mal fa nefa ny saiko tsy voasakako fa mandeha mamorona an'le izy foana hoe andray zao vao tsy mamaly telefona izy na vao mamaly afantitra izy dia efa tonga dia antanitaniana be ohatrany any amin'ny enquête de police dia ohatrany hoe mamorona tonga dia tsy voatohatra zany le saina mamoron-dratsy satria ny foko sitrana ny foko zany tena tsy mety sitrana dia rehefa taty aoriana amin'izay zany dia afoeziko moa le izy dia tanaty fifadikanana zany tsika tsy haiko taona maromaro dia tao anatin'ilay fifadikanana ny gogogogo ny tomany amin'izay fantatro amin'izay zany hoe tena possédé an'ity zavatra ity tena midominana dia nisy fotoana raha vavy tena teny hoe inona ny zavatra mbola tsy resinao inona ny zavatra mbola tsy voadominenao dia io Jesosy le zavatra io le zavatra vonjeo fa tsy resiko ianao mpamonjy dia rehefa tena taty aoriana amin'izay ny gogogo ny tomany nahazo vavaka amin'ny fiteny tsy fantatra dia ino ny regleko voaloha tsy amelako anao raha tsy miala ato amin'ny kwato androany tsy amelako anao ny vavaka amin'izay ny vavaka ataoko angambany efa ho adiny 5 mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra ny vavaka eny amin'ny tomobila mivavaka any an-trano mivavaka tsy nijano tsy maintsy hitako ny solution amin'ity androany rehefa tena vavaka naty vavaka tsy nitsahatra amin'izay dia mijanona ohatra ny mijanona amin'ny feu rouge dia miteny amin'izay mifanamasina dia sokafo mifanamasina mazava tsara amin'izay le izy reto avy ny atao reto avy ny fanahy manohatra anao anatinao ao dia navoaka ny fanahy nitahotra mitantana ny fanahy tsy fatokisa-tena ny fanahy ny fiankinanao loatra amin'ny vadinao miankina amin'ny olombelona miankina amin'ny vadinao loatra ny fonao tsy miankina amiko anao fa mivadinao ny tantara tena voakan'Andriamanitra teo daholo zany le fanahy karazany be dia rehefa tena hitako amin'izay dia tena hoe nilatsaka ny ranomasina hoe hitako dia ahoana Jesosy ny elana amin'ity dia rehefa tena tao anaty vavaka dia hozy ny fanamasina hoe ny fitiavako dia hoy za zany Jesosy tsy ampy fitiavana nefa fa mivavaka maraina mitelo maraina tsy mitsahatra mitady fanahy masina fa ahoana ny atao fa apetraka ato anatin'ny fokony ilay fitiavany dia ahoana ary zany hozy Jesosy hoe ny fankatoavanao ankatoavy ny teniko dia hoy zany indray misy teny Jesosy tsy vita fa manina ianao tsy manontany manina ianao tsy mitodika amiko fa manina ianao tonga dia avy dia mandray telefona dia miantso azy satria ianao miankina aminy le fiankinana amin'ny olombelona dia iny koa zany tena tsy zakan'Andriamanitra mihitsy Jeremia toko 7:10 donc vakitsika Jeremia toko 7:10 dia hozy ny tenin'Andriamanitra efa haitsika tsara mihitsy ny hoe 5 amin'ny anaran'i Jesosy izao no lazain'i Jehova izao no lazain'i Jehova ho voahozina izay olona matoky olona sy manao nofiny ho sandriny ka miala amin'ny Jehova ny fony fa ho tahaka ny olona mahantra any an-tany ay izy ka tsy mba hahita na dia avy azy ny soa fa olona any amin'ny tany karakaina ny anefitra dia any amin'ny tany sira izay tsy honenana ho tahina izay matoky ny olona dia ry ambanimbany 7 hoe ny fo
dia mamitaka mihoatra ny noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranona, iza moa no mahafantatra ny aminy. Izaho Jehovah ny mpandinika amin'ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanomeny ny olona rehetra araky ny alehany avy dia araky ny vokatry ny asany. Amen. Dia io zany rehefa naseho an'ny tompona zany ny toe-poko, dia za zany tena diso tia be loatra n'ilay vadiko, dia za zany milaza hoe za tianao Andriamanitra, za tianao Andriamanitra, fa nefany ny zavatra ataoko mbola ohatry ny hoe miraikitra be, tena iko tena ohatry ny Andriamanitra keliko mihitsy zany ny vadiko. Za zany anisan'ny fanahy daholo. Dia rehefa taty riny dia namboary ny tompoko zay, raha vao manomboka miverimberina le toetrako ohatry miraikitra be amin'ny vadiko zay, dia miady zay, dia mitorobla ny anaty foko any. Dia nefa zay tsisy fahasarotam-piara koa, dia naseho an'ny tomponao, hitanao ty, satria ianao miadore amin'ny vadinao, satria ianao miadore, mivavaka amiko any ianao fa ny fonao io miadore azy. Matahotra ianao sao lasa n'olo-kafa izy, fa nantahotra. Matahotra ianao sao dia holozana ianao, satria tianao loatra izy. Zany zany fa nantahotra, karazana tahotra be dia be zany le izy. Dia tretinareo fanahy firy zany no mifampitatana, mamatotra olona anankiray ao anatin'ny fahasarotam-piara. Dia rehefa mivany tompo tsirairay ilay izy, rehefa taty aoriana tsy teo ny eo fa mivany le tena ngeda indrindra, dia avy eo araky ny fandinihako tenin'Andriamanitra, araky ny fankatoavako, raha vao ohatra zao hoe tonga le izy zany tsy tonga dia resinao mena asorin'Andriamanitra zany ataontsika hoe 60% eo zany miala, fa misy 40% endrasan'Andriamanitra avy amintsika. Dia rehefa nilatsaka tanaty foko ny tenin'Andriamanitra dia manomboka amin'izay le ohatra ny hoe miverina zany le fanahy, manomboka miteste zany zareo. Dia ohatra zao hoe andeha ny vadiko ohatra dia miakanjo tsara be izy, dia fomba fataoko raha vao miakanjo izy dia andeha any amin'ny taorany iny koa ve dia tsara be zao, iza koa iny manto vidiako ohatriny iny, tsy azonao anaovana iny fa za ihany rehefa miaraka amiko vao manao an'iny, za zany mpanao an'izany taloha. Dia eriko zany le hery manosika anahy hoe io indray jereo le kiraro farany tsara indrindra no anaovany, jereo ny akanjo, ohatry ny hoe déclenché-n'Andriamanitra mihitsy zany le circonstance ivoahan'le fanahy. Dia eo amin'izay zany miady le fanahy anankiroa hoe na ianao miankina amiko, na ianao miankina amin'ny nofinao, dia hiteny ianao zay. Dia ilay teneny ravavitojo teo hoe fitiavana avy amin'ny nofo, dia nofinao ihany no miaro ny tenanao hoe oay ianao, mananana. Ianao zany raha vao miaro amin'ny herin'ny tenanao anao dia efa manongatra be ilay devoly. Dia nanomboka tsikelikely miankina tamin'ny fanahy masina hoe io ara fanahy masina fa tonga indray rehefa nantahotra, vonjeo fanahy masina. Dia tena henoko hoe maka-taorana ny fanahy masina, dia tena henoko hoe tsy indriny ny fanahy masina le tahotra. Le tahotra zany no tena voalohany, fa ao anatiny eo le fanahiana, ao anatiny eo famoronan-tsain-dratsy, ao anatiny tena hoe contraire amin'ny 1 Corinthiens 13, le fitiavana misy fahasarotam-piara. Dia nampiseho ny tompo anahy taty aoriana rehefa tena sitraniny amin'izay, dia indraindray ilay izy mbola mandalindalika eo ihany, dia voly moa tsy miala izany rehefa miteste anao eo ihany izy indraindray. Dia rehefa indraindray alatsaka ihany indraindray alatsaka ihany indraindray, fa efa malefaka be zany izy araka ilay voalazana vavany tato, efa malefaka be, fa tsy ohatran'ilay taloha tsony le tonga dia rombotra be, dia tonga dia miady sy ny sisa, mila vany be. Dia nefany mahatonga ilay vehivavy mila vany koa, dia tiako hoen'ny lehilahy hoe matoa izy manao an'izany, dia tsy ampy koa izay ilay fitiavana avy any amin'ilay lehilahy. Na ny lehilahy zany matetika mieritreritra hoe efa akily vehivavy, efa hoe anazy io zany, dia hoe eto efa miaraka aminao eto foana, inona mbola atahoranao, tsy tsapanao ve fitiavako anao, fa tsia ny vehivavy indrindra na faible ohatran'izany mizatra faible ny amin'ny any, iny mihitsy ny tena anehoanao fitiavana azy, rakopanao fitiavana izy, enveloppenao izy, tenenao teny mamy izy, anatiranao attention kely izy, chérie, tia dité, mba matory kely, le zavatra kely tia fleur, le zavatra ohatr'izay zany mampahery le fitiavana le vehivavy any anatiny any. Dia plus zany le lehilahy rassuré an'le vehivavy, dia plus resy le fanahy tahotra, plus resy le fanahy famoronan-tsain-dratsy, plus zany le lehilahy manady, plus le lehilahy maneho fitiavana, dia miala le fanahy fahasarotam-piara. Fa taty aoriana zany tanaty fifadikanana, dia rehefa tena tao anaty fifadiana, dia za zany eritreritra efa sitrana, dia fifadikanana tamin'ny herintaona angamba nisy izay, dia tao anaty fifadikanana zany tsy tonga dia avy dia niditra aloha, fa ohatrany hoe nienton'ny tompo rery, dia nanao adoration zany aloha amin'ny 6 zany angamba nanomboka ny fifadikanana. Dia maraina amin'ny 7 fanaoko zany eny amin'ny fiara eny zany mandeha, rehefa mandeha milamina eny dia mody ohatra, dia eny mandefa adoration, dia tena miaraka amin'Andriamanitra. Dia ao anaty adoration no niresahan'Andriamanitra amin'izay. Dia rehefa niresahana dia hoy izy hoe
tsy tianao ny vadinao. De hoe ahoana koa zany tsy tiako ahoana ny vadiko zany Jesosy hitanao tsara ny fitiavako azy. Ianao eny ara ny teny tamiko hoe miadore amin'ny vadiko de hoy Andriamanitra hoe tsy tianao ny vadinao araka ny fahitako ny fonao. De ampisehoanao inona ny tsy itiavako anazy. De navoaka n'Andriamanitra daholo io 1 Corinthiens 13 io. De navoaka n'Andriamanitra le fitiavana ranofo. De tena nigogogogo nitomany hoe fitiavan-tena tsy roa aman-tany. Tsy tsapako ny fijalian'le vadiko hoe niay ihany tahotra ihany nanjaka fa tsy mba natsiaro anazy hoe mijaly eny ty zanak'olo ty mahitana mila ady mila vany tsy miaina le zanak'olona tsy miaina amin'ny fahalalana fa tsy mahazo manao kiraro tsy mahazo manao ty tsy mahazo miresaka amin-drahanina tsy mahazo makary. De rehefa tena nasehon'ny tompo hoe fitiavan-tena tsy roa aman-tany nitondra anao io no mety hitondra anao any amin'ny fiaina tsy hita na de manana anazy ianao. De tena nataon'ny tompo tsapako hoe ny famindram-pony nahatsapako an'izany. Tena hoe mbola nisy zany rasinina mbola nijanona tany anatin'ny tany ohatry nefa tsy nisy tsony zany le taty avelany efa manao akanjo tsara izy tsy maninona tsy miantso izy tsy olana tsony amin'izao hoe na tsy mifampiantso ara herinandro tsy maninona tsony zany zay alehany ihany de alehany fa efa hoe matoky de matoky zany efa napetraky ny tompo anaty foko le fatokisana an'Andriamanitra aloha voalohany de fatokisana azy fa rehefa naseho an'ny tompo amin'izay hoe raha tena tianao ny vadinao tsy hanao an'izao aminy ianao fa ny fitiavana matoky, ny fitiavana maro-po, ny fitiavana jerefy nefa ny vadinao io tsy matafatsangana amin'ny vadinao. Io fanahy io no manakana amin'ny vadinao. Anisan'ny vato anankiray manakana amin'ny vadinao tsy handroso ao amin'ny to. Nefa ianao tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra ny vadinao sakananao. De nanomboka teo aloha zany de nibebaka eo anatin'ny fifadikana moa de fibebahana de nibebaka neton'ny tompo nibebaka avy eo moa niditra tanaty gropy amin'izay tao anatin'ny gropy tamin'ny sisany tamin'ny folo de madamo pasteur tena hoe zay nitondra ny fanamasina na adiny roa no tena navoaka madamo pasteur tadao le fibebahana rehetra iraiko Jesosy fa tena confirmer le izy maro be zany le zavatra ohatra fotsiny hoe rehefa tsy ampy fitiavana ianao le aloha zava-tsara tsy le fitiavana avy amin'le lehilahy fa fitiavana an'Andriamanitra. Rehefa tsy ampy fitiavana amin'ny vehivavy tsy ampy fitiavana an'Andriamanitra izy de fitiavana hafa zay manjako anatin'ny fony ao. Okey tsika hamaky an'i Jakoba Jakoba 4 de andininy 4 vatoizao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry mpisitaka bijangajanga tsy fantatrareo ve fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Ka na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. De etony ary ataonareo fa miteny foana ny soratra masina ny fanahy izay nampitoeriny ao anatsika dia iriny amin'ny fahasarotam-piaro. Dia za zany rehefa mity an'le vadiko nampisehon'ny tompo anao hoe tianao ny vadinao amin'ny ara-nofinao. Ianao zany manao izay azonao atao hoe zako ataoko mihitsy izay hampamanja be anahy farak'izay vehivavy manodidina an'ity vehivavy ty lehilahy ty vadiko ty amin'izay hoe tsy mijerijery vehivavy intsony. De tamin'izany fanandevozana taloha moa fa amin'izao moa fa tsy izany intsony fa taloha fanandevozana devolana maquillage ny régime tsy maintsy taille fine tsy maintsy manao talon avo be zay avy tena tiany vado tena raha vao tsy mety de fa hafahafa tsy mahazo hoe tsy mety zany aloha ambomboarina tsara aloha ty endriko ty fa so tsy tiany vadiko ty zany rehetra zany fitiavana an'izao tontolo izao de nasehon'ny tompo anazy zany le izy mizara roa ireo fitiavandreo indray fitiavana ranofo indray fitiavana ara-panahy. Zay ny antony ozy izy Jesosy hitenenako anao hoe tsy tianao ny vadinao. Ny tenanao ihany ny hitanao sy ny tombotsoanao hoe mba ho eo aminao eo foana izy fa ianao ve mba nitady ny hampiadana azy. De ajanoko hatreo angamba aloha hoe ny tsy fitiavana ny vady zany anisan'ny endrika tsy fitiavana ny fahasarotam-piaro. De ny anankiray koa farany de ny tsy fahalalantsika an'Andriamanitra. Rehefa tena mahafantatra an'Andriamanitra tsika miala ho azy le fahasarotam-piaro. Satria fantatritsika hoe iza ilay tompo ny fitiavana. Iza ilay tompo ny fitiavana. De misy moa maro be zany mpijerijery vavolombelona ohatran'ireny zany mety efa miforola ohatran'ny vadiko zao tena hitako eo ampanaovana lasantsy zay de efa sitrano tamin'izay fotoana zay nefa manomboka sitran'ny tompo eo ampanaovana lasantsy de izy manao lasantsy de mivoaka le madama avy ery amin'le station anankiray mivoaka izy de izy manja be de nepity izy de nanantona an'le vadiko izy de napresahany teo le vadiko zany mijery amin'ireo troviseur tsara
dia tena molamola be tena nampiresahany teny va dia nenoko izany ilay natao foka hoe sary-piara raha veza zany raha zany zao taloha tonga dia avy dia mivoaka dia rombotra be tonga dia tapatapaiko be iny madama iny avec mon mari fa amin'izao zany masipara sary-piara zany ohatrany tsy manino zany foka zany izay ataony eo ataony fa izy ry Jesosy mahalala izay tokony ataony eo fa aleo hitonantonana azy hitonantonana fa za aloha tsy matahotra intsony sady matoky amin'ny vadiko fa tsy hiaraka amin'io zany io e dia niala teo zany ilay vady dia nijereny tsara dia izy ahoana raha saropa avy eo mbola nietsika ve ilay marary mbola nietsika ve marary raha saropa tsy nampaninona mihitsy nety mihitsy ny nataony Jesosy ny fa tsapako fa sitrana tapaka ny memeventsy sitrana aleloia aleloia dia atajanoko hatreo aloha fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany amen aleloia aleloia voninahitra ho an'Andriamanitra anatin'izay partage sady témoignage nentin'ny rahavavintsika izay tena be dia be zavatra voalaza teo samy mijery daholo fa ny tanjon'androany dia ny ahatonga anao afaka na tonga antsika ho sitrana ary hiaina tsara mpiadanana kopla tena hoe miaina milamina tsy misy gidragidra tsy misy korotana tsy misy fahasaro-piaro fa tena hoe milamina tsy hoe isaka voamiditra rangaha dia fitaizany iray misy fotoana moa efa manao témoignage raha amin'arivo fonsa betsaka zavatra zany tsy mamedy etahifiry izy fa tena hoe matoa zany izy natsona amin'izao fandaran'izao dia tena hitako hoe nafahan'ny tompo izy io fa raha ny fiandohany dia tena hoe tena grave be tena enjana be mihitsy fa isaorana ny tompo hoe afaka izy voninahitra ho an'i Jesosy amen aleloia rehefa avetsika me fitenenana ny lehilahy fa andao aloha mbola rahatsika raha vavola hoe ohatriny ahoana indray ny fomba azonao izarana mikasika n'ity fahasarotam-piaro ity fedana ny tompo tonoana amintsika rehetra nafinaritra tokoa ny fizarana rehetra efa voalaza teo aloha teo ny zavatra constateko zany amin'ny resaka hoe hasarotam-piaro dia ny akabeazan'ny fotoana zavatra tsy fondé le izy zavatra tsy tena misy le izy fa le imagination atsika vehivavy fotsiny zany no manosika an'le vehivavy itenina hanao fihetsika na hiady amin'le rangahy dia ao anatin'le izy tena misofra le vehivavy misofra koa le lehilahy zany hoe tena fitaovana ampiasain'ny devoly hamotehana ny tokantrano zany ny fahasarotam-piaro dia mila tena mailontsika misy témoignage na olona havanay tany Madagasikara dia misy voisine an'zareo zany dia le vadiny tena hoe sary-piaro be mihitsy zany le vehivavy dia isan'andro hiadivany foana le vadiny hoe nidresaka tamin'ny anona indray ianao zao nefa le lehilahy zany tsy mieritreritra ininona mihitsy ny amin'io le voisine io dia ilany ady foana zany le vadiny dia mifarany izaho moa efa lasa taty France avy eo fa henoko taty aoriana hoe nisaraka zareo mifarany fa tsy zakan'le zareo raha teo mbola tsy nanana an' Jesosy dia tsy zakan'le rangahy intsony le izy dia nisaraka zareo dia lasa tena nanambady an'le vehivavy ohatrany hoe nisompsoneny foana le lehilahy avy eo dia tamin'ny voalohany anefa le lehilahy tena mety hoe tsy nanana eritreritra an'izay dia tena ratsy zany ny vokatry le hasarotam-piaro indrindra fa rehefa tonga amin'le hoe hasarotam-piaro lasa aretina araka le fanotenentsika teo tsy izy afa-tsy Jesosy ny tenin'Andriamanitra nazava be moa nefa voalaza teo aloha teo tsy amerina intsony fa hoe ny fitiavan'Andriamanitra no mila manapaka any anatin'ny fontsika dia afaka izay tsy fadoka isa-tena tahotra izay hoe sao dia lasy ty vadiko ty sao dia ny olona hafa indray ny tiany noho izaho sy ohatran'izay dia betsaka ny zavatra voarahintsika teo fa tena mila resy lahatra koa aloha zany aloha le olona satria matetika koa ny vehivavy rehefa ao anatin'ny fahasarotam-piaro io dia manamary-teny izy hoe rehefa mbola tsy tonga saina zany izy dia manamary-teny izy hoe ka le vadiko tsinona manao an'izao ka le vadiko tsinona zao nefa nireny zavatra rehetrarehetra dia tena hoe langa alefa an-devoly daholo fa mila tonga saina zany ny olona raha ao anatin'le fahasarotam-piaro mba hahatonga azy ho sitrana mba hahatonga azy ho tafavoaka ao dia izy mihitsy aloha mila tena resy lahatra hoe tena tsy mety zany zavatra zany ohatran'ny témoignage efa hentsika teo moa zany dia hoe efa tonga saina daholo ny ravavy rehefa mifanamasina koa moa ny ao anatintsika dia ohatran'izay le izy hoe tonga saina ianao hoe tsy mety le izy
koa nisy fotoana tena ohatran'izay hoe tonga sana hoe tsy mety zany dia tsy manaiky hitahiry an'izany intsony satria zavatra ratsy ilay izy. Dia izay zany hoe mila tonga saina aloha rehefa manomboka tonga saina zany ny vehivavy dia mitondra azy eo amin'ny Jesosy dia afaka amin'izay zavatra izay tena hoe manafaka amin'izany Jesosy ary voninahitra moa an'i Jesosy ho an'ny témoignage rehetra efa norenesintsika teo dia izay angamba ny resaka fitenenana fa hitako hoe tena intéressant koa raha mba miteny tokoa ny ranadahy tsirairay avy voninahitra ho an'i Jesosy. Amen. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy Metsika fitenenana aloha ravavy Claudine dia efa mihomankomana nareo lehilahy raha mitraka fanontaniana mikasika an'izay fahasarotam-piaro izay raha misy tena hoe aza menatra antsika eto androany tena hoe voninahitra Jesosy fanontaniana ameko ravavy Claudine aloha fitenenana. Amen. Ie dia mankasitraka na amin'ny fitenenana dia fiatanan'ny tompo tonoina amintsika tsirairay avy hatrany. Dia efa betsaka moa izay voalaza teo izay fa dia tena hoe zavatra tena misy daholo ny zavatra voalaza teo fa torohevitra kely fotsiny izany dia hoe mila manana fahatokisana zany tsika amin'ny fiainana eo amin'ny tokantrano ny mpivady. Tena hoe mila maneho an'izay hoe fifandraisana izay hoe mila miezaka zany hoe mifampiresaka mifampandinika raha misy zavatra tokony hodinihana ao anatin'izay fa zany tao anatin'izay hoe tena hoe fahasarotam-piaro izay konkoa ary tena hoe ranomaso lava ny anahy taloha tamin'ny dadan'ny Omara aty zany tena hoe hitako hoe nasaro-piaro fa tamin'ilay vadiko taloha ilay efa maty tsy dia hoe tsy hitako teo amiko zany hoe ilay fahasarotam-piaro fa tamin'ity dadan'ny Omara zany no tena hoe zavatra tena hoe niainako tao anatin'izany fahasarotam-piaro zany ary tena hoe nampijaly dia tena nampijaly anahy tanteraka tokoa zany fahasarotam-piaro zany fa rehefa taty aoriana dia nangataka tamin'i Jesosy hoe tena mampijaly anahy Jesosy ity zavatra ity fa tena alao amiko ity ampio hiala amin'ity zavatra ity dia tena noentiko mambavaka ilay satria tena hoe fampahoriana tena hita hoe fampahorian'ny devoly ilay izy ao anatin'ilay famatorana ilay fahasarotam-piaro zany fa tena rehefa taty aoriana dia rehefa tena hoe rehefa nanomboka nandray andraikitra amin'izay zany tena hoe niditra lalindalina amin'izay dia nandray andraikitra tao amin'ny fiangonana dia hitako hoe mbola nisy kely ihany zany ilay izy mbola manaraka ihany zany mbola nisy ihany ilay izy fa rehefa tena hoe nangatahako foana tamin'i Jesosy ilay izy tena nidongiko mihitsy satria indraindray zany natao am-piangonana raha ohatran'izany dia ohatran'ny hoe tsy mifantoka satria izy zany tena hoe resaka teo ohatran'ny hoe teo adahora teo no nisy ohatran'ny hoe vehivavy gasy niaraka taminy taloha ohatran'izany dia manana namana gasy be da be izy dia fandray amin'ireo izy dia zany tena hoe mijaly be zany satria zany tsy dia mpiresaka aman'olona taloha za tsy manana namana be da be zany tsy nafantatra olona zany taloha dia izy nefa mahafantatra gasy be da be dia tena hiainko hoe tena hoe maratra ny any anatiko tany tamin'izany fa tena nangatahako tamin'i Jesosy hoe tena Jesosy ampio fa tena tsy mety amiko ity zavatra ity tena zao ve zavatra hiainako amin'ity lehilahy ity na za ampisaranao amin'ity lehilahy ity na za tena hoe alanao amin'izao zavatra izay zany nangatahako tamin'i Jesosy dia tena tsapako taty aoriana fa tena hoe izy indray zany notrany hoe amin'izao fotoana zao fa zany tena hoe tsisy hoe zay hoe tena arak'izay teny amin'ny Marie France teo zay hoe zay ataonao fa tsy rarahako tsoa zay ataonao noho ny taty aoriana zany satria tena teo aloha zany dia tena hoe nijaly dia tsapako hoe tena sitrana tao anatin'izay dia tena mila hoe ao amin'ny izay hoe mila ampifandanjana zany ny eo am-pivady izay fahasarotam-piaro zay satria tena hoe manimba tanteraka ilay izy raha tena hoe jerena dia tena hoe mila fifampitokisana mazanak'olombelona atsika zany hoe tianao ilay vadinao dia misy fahasarotam-piaro nefa kosany mila lanjalanjaina zany ilay izy rehefa fantatrao ny antony rehetrarehetra satria hoe famitehana eo amin'ny fiainanao ilay izy asan'ny devoly ilay izy dia mankasitraka izay zany ny andraisako fitenenana dia mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra na amin'ny fitenenana. Amen. Amen. Mankasitraka koa ny ravavy Claudine dia hitantsika teo zany ny tamin'ny partaziny tsirairay nisy témoignage teo mikasika an'izay hoe tena fampahoriana zany ilay izy raha voa ny faza ilay izy mihoatra ny norme lasa famatorana dia ianao mijaly dia vadinao koa mijaly
tsisy fiainana tsony fa na miaraka eny an-dalana nao tokantrano na any am-piangonana dia lasa tena hoe mijaly ary tena grave moa dia hoe raha mpanompon'Andriamanitra raha hoe olona manana antson'Andriamanitra no saro-piara ny vehivavy izany dia efa andreomarika an'izany mihitsy raha vao vehivavy manambadika saro-piara ny vady ny antson'Andriamanitra lasa fanomponana na mety hoe pasteur io na mety tsy haiko izay toerana ametran'Andriamanitra azy dia hikorotana ny fiangonana satria io vehivavy io izany dia hiady io vadiny io izany lasa hiady amin'ny vehivavy rehetrarehetra ao am-piangonana efa nahita mihitsy saro-piara be ilay raha matoa dia mijaly daholo ny vehivavy tao anatin'ny fiangonana tsisy afaka mihetsika raha angaha tsy misepanuira ny vehivavy rehetra koa tsy misepanuira ao anatin'ny fiangonana fa lasa ohatrin'ireny sanatria ohatrin'ny hoe eo ny pasteur dia eo raha matoa miambina manao garde fotsiny ny ataony izy indray mijerijery izy indray tsy afaka mihetsika mihitsy ilay rangaha fa tena hoe frustré tanteraka tsy afaka misepanuira anatin'ny asan'Andriamanitra dia ilay izany tena hita hoe fanangejany ny devoly famatorany devoly ilay izy fa mila miala ao anatin'izay miainga amin'ny fahatongavan-tsaina ary mino aho fa ity partage ity ahatonga saina izay mbola vehivavy mbola ao anatin'izay zavatra izay tia ny tompo ho tafavoaka ianao fa tsy ianao ihany no mijaly fa ny vadinao koa mijaly ary tsy ny vadinao fa manodidina azy rehetrarehetra mijaly na ny zanaka na ny rehetrarehetra hoe tsisy andro miratra fa vao mihetsika rangaha vao manao parfum fotsiny rangaha dia fa maninona ianao manao parfum fa maninona ty parfum tsy tiany anaovanao fa ty parfum ity petraka daholo ny question rehetrarehetra fa maninona ianao nisolo akanjo mety hoe tsy alezy izy tamin'ny lobaka ananao fa nisolo lobaka malaladala fa maninona ny solonao ny lobaka fa maninona be tena raha mijaly ao anatin'ilay izy fa le zanak'olona ao izy raha malefasa koa tena mijaly tanteraka tsisy masoandro miratra dia ty fotoanandroany ity fotoana tena hoe atokantsika hiasan'ny tompo amin'ny fiainantsika tsirairay avy na tsika miaina ato amin'ny radio na tsika manatrika eto amin'ny Zoom fotoana zao hialana ao anatin'izay fangejany satana izay eny raha mena ianareo lehilahy indray raha ny fitenenana maromaro ny lehilahy ato Ranata Tarabary Ranata Faly Ranata Victoire iza koa pastera koa eo izabony ao izay lehilahy rerada Erika koa toatra ny tazako eo avy menanareo fitenenana tsy haiko izay izavy ny lehilahy ao menanareo fitenenana mikasika an'izay inona ny mba sosokevitra azonareo menana koa hoe fanampanazavana azonareo aroso mikasika an'izay fahasafotam-piaraizana indray fitenenana voalohany Ranadahandro ve ao raha fahavilazana io fa Ranadahandro ohatran'ny tsy tazako eo tsisy teny ve ny lehilahy lamina daholo mbola ty anaty tomobila fa rehefa mandray fitenenana tain'i Jesosy daholo tain'i Jesosy ok tsisy teny ny lehilahy sao dia matahotra amin'ny vadiny daholo tandreo miteny fa tonga dia mitifitra fa tifiro kokoa ianao tsisy teny zary le fiaraha-miasa zay ngefa manampy anareo rehefa lahady androany nareo fa nainvitena atao invité spécial eny ary Ranata afaka tapahana kely ngamba nirony le maheno tain'i Jesosy daholo dia misaotra pastera ny fitenenana dia manonona ny fiadalan'ny tompo amin'ny tsirairay avy dia rahina foana Jesosy dia arak'izay fantany izay hoe inona ny zavatra atao amin'ny fiadinan'ny fiasarotam-piaro eo amin'ny mpivady dia hanomboka fijoroana vavolombelona angamba voninahary Jesosy rehefa eo amin'ny tokantranonay mivady aloha dia le fahasarotam-piaro ohatran'ny tsy misy mihitsy fa tena deraina Jesosy satria fa samy nandray an'i Jesosy daholo ny fankahita dia nanampy be dia be zavatra izay satria
Ny fanamasina no manampy mahatonga ny vady miezaka dia araky ny fanajana ny ao anatin'ny tokantrano. Ndraso angamba ny eo bolana 7 ambin'ny folo, bolana toko 7 ambin'ny folo andimy 4 ambin'ny folo, bolana toko 7 ambin'ny folo andimy 4 ambin'ny folo misy an'izay hoe ny trano sy ny harena avy amin'ny ray ozy izy fa ny vady indrindra avy amin'ny Jehova. De tena nanampy be dia be mihitsy zay fanoloran-tena tamin'i Jesosy zay satria fa atao amin'ny tompo zay no fa samy hiditra atao amin'ny tompo no mifankahita amin'ny vady dia tena hoe deraina Jesosy fa zany akory tsy nisy ny fidi-vikevitra, misy foana ny fidi-vikevitra ndraindray mety misy mihitsy ny hoe mety misy fahasosorana na ohatran'izany fahatezerana fa ny fahasarotam-piara aloha dia tena isaorana ny tompo hoe tena tsy nisy teo amin'ny tokantranonay fa tena narovan'i Jesosy tamin'izay zavatra zay. Dia raina ny tompo dia amala le fantany madame pasteur hoe inona no fanafotony dia tena zava-dehibe indrindra dia manolo tena ny Jesosy ny fanoloran-tenantsika amin'ny Jesosy dia tena fahazahoana ny herin'ny fanamasina fa atsika mandroso ao anatin'izay fialàna izay fahasarotam-piara. Zany akory tsy misy hoe tena be dia be mihitsy ny fakam-panahy be dia be fakam-panahy raha tsy ny telefôna sy ny hoe rehetrarehetra zany fa isaorana ny tompo ny fanamasina no mampahely dia mahatonga hatrany hoe mahay manaja n'ilay fifankatiavan'ny vady sy ny tokantrano ao tokantrano masina hatrany mba ahitana voninahitra Andriamanitra. Aloha mba hajanoko aloha dia mivenaina afaka mandray dia raina Jesosy dia isaorana tompo dia mivenaina ny madame pasteur ny fitenenana tany Jesosy. Raina ny tompo amin'izay tenin'ny Ranadà Rabary zay rehefa tsisy fahasarotam-piara dia fa gloire à Dieu. Ranadà Victoire hitako manokatra caméra miranao vetrany ny fitenenana. Miao koa Ranadà Landry koa mety ao koa dia fampamimakomana daholo tsika atsofontolo lehilahy samy miteny eny ary menan'ny Ranadà Victoire fitenenana. Ya, ankasitraka ny fitenenana. Ny anahy amindray moa zany hoe ohatran'ny hoe ataoko hoe fizarana kely angambany tena contraire ny tamin'ny rahalahy Rabary teo. Le resaka sarotam-piara zany tena hoe nisy taminay amin'ny vady taminahy voalohany indrindra dia tamin'ny vady koa. Hanomezako exemple zany ianareo momba ny fahasarotam-piarony dia hoe za zany tamin'ny asako taloha fa nerasera be aman'olona zany za amin'ilay mpiara-miasa aminahy dia matetika be misy miantso. Dia indraindray ilay izy lehilahy dia mazava ho azy indraindray misy anarana vehivavy dia misy situation anankiray zay tena tadidiko hoe nisy vehivavy zany miantso dia niraisin'ilay telefônina dia niazakazaka niditra tany amin'ny dosy izy nidiny tao iresahana amin'olona mba eritreretinareo hoe asarotam-piaro mandeha hatrany zany sy bien sûr moa somary tsy nampifanaraka anay zay zavatra zay fa misy zavatra anay zany hoe tena hoe voarainay tamin'izany, misy lesona voarainay tamin'izany hoe mila miverina amin'ilay resaka ranabavy Marie France teo moa ilay izy hoe mila aseho satria zany iny fahasarotam-piara iny indraindray maneho an'ilay insécurité any ilay olona miaraka aminao na ilay vadinao dia mila rassurena zany mila aseho hoe ianao any tiako hoe na dia be dia be raha olona mifanerasera amina mpiara-miasa amiko ianao rery ihany no tiako, ianao rery ihany tena hoe fikirany fo koa fa reny olona reny apetraka amin'ny toerany tsirairay avy zany reny olona reny. Dia za koa taloha saro-piaro be koa misy fotoana tena hoe manofy any anaty nofy any mahita scène hafahafa dia mifoha iny dia masika anazy eo hoe ahoana koa ary fa nanao an'izany ianao tany anaty nofiko. Dia za matoa fa mety misy olo-kafa koa niaina zavatra ohatr'izany fa pour vous dire hoe ohatrany ahoana ny asarotam-piaro. Fa ny zavatra tena hoe voarainay mivady zany satria ilay izy amin'izao tena isaorana ny tompo fa tena samy tranquille daholo. Tsisy hoe manenjikenjika amin'ny resaka telefôna na misava amin'ny telefôna, misy fotoana zay tany miresaka amin'olona tena calme na manontany indraindray tsy atao intsony satria apetraka lay ataontsika hoe chef ao anatin'ny fianakaviana dia tsy iza zany fa Jesosy. Tsy ilay olona intsony zany no ifikiranao loatra na hoe iakinanao loatra na ametrahanao ilay ivon'ny fianakavianao na ny fanambadiana fa Kristy. Raha vao apetraka anao zany ilay iny fa tsy ilay olona ny adorena araka ny tenen'ny ranabavy tsirairay avy teo dia tena hoe mipetraka izay fifankatiavana zay ao anatin'ny fanambadiana indrindra tsy isy intsony ilay fahasarotam-piaro fa tena hoe samy manana fiadanam-po tsirairay avy.
na ilay vehivavy io na indrindra koa le lehilahy. Zay ny fizarako dia omenany rahalahy hafa ny fitenenana mankasitraka. Mankasitraka raha ta Victoire, toin' Jesosy ianao amin'izay partage sy voninahitra Andriamanitra miseho amin'ny fiainana ara-fahatsy. Ny rahalahy hafa, ranadahy fô. Afaka mbola miverina kely ve? Manampy fitenenana toin' Jesosy. Afaka very ianao fa androsoakany jerevana ny ranadahy hafa izy ny. Allo menany hafa aloha dia avy eo verina. Ya. Ya. Iny ary. Allo mba hitena ary aloha fa voninahitra mety fiainan'Andriamanitra dia faly miarabantsika rehetra tratry ty fandarana mahafinaritra zany ty asan'ny fahasarotam-piaro. Fahasarotam-piaro moa zany dia tena hoe adi-panahy izy io zay vao miteraka makany amin'ny adi-tsaina dia tonga ny miady ara-nofo mihitsy ary ohatra ka tsy mitandrina ny mpivady. Dia ho an'izao tontolo tsy gaga tsika misy ny divorce, famono, misy mahafaty mihitsy ary fandratra satria mirongatra ny nofo dia vokatry ny adi-tsaina. Fa izy ho antsika kristianina kosa dia tsika tsy miady amin'ny nofo aman-draha fa miady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Dia misy bebe ny fahasarotam-piaro ny kristianina na dia samy kristianina mparopon'Andriamanitra efa converti zao dia mbola misy zany satria vokatry ilay fitantarana efa entsika tonga amin'ny ankamaroany temany azy teo vokatry ny passé tany amin'ny tokantrano nisy antsika tsiravy dia mizaka ny vokany le ankizy amin'ny tsy rariny zany izy fa isaorana ny tofa rehefa olona baovao ianao amin'ny Kristy dia efa lasa ny zavatra taloha. Dia tokony ny sainao zany tsy tokony miady amin'izany intsony dia ny fanahinao no mazava azy ahafahanao manana antoka assurance zany amin'ny resaka sécurité dia tsisy afa-tsy ny fatokisana n'Andriamanitra no voaindrindra satria tena Andriamanitra ny laza hoe voaozona izay matoky olona dia sarotra be matoky olombelona za aminao koa nisy raoka an'Andriamanitra fa za aloha zany dia tena hoe tsy hoe manadio tena fa tena tsy mbola nisy na ray segondra tao anatin'ny saiko hoe sary-piaro amin'ity vadiko ity dia isaorako an'Andriamanitra lehibe zany satria ny fahasarotam-piaro dia aretiny tena aretina maladie orgueilleuse incurable mihitsy ary ny azo lazana satria tsy mihevitra fa tsy ny tenany ilay olona dia matahotra izy sao dia lasan'ny olona ny partenairany. Fa raha olona ao amin'ny Kristy ianao, raha kristiana ianao, raha manomy, raha za manokana ny fomba fijeriko dia tsy tokony mipetraka intsony ny fahasarotam-piaro. Marina fa Andriamanitra sary-piaro izy amin'ny fahamasinantsika, sary-piaro izy amin'ny mahafofom-badiny antsika satria marina fa misy ny fahasarotam-piaro talohan'ny nanambadiako azy. Isaorako an'Andriamanitra moa izay tsy zany tsy dia tena hoe ny fanerasera lava talohan'ny fanambadiana fa tena hoe tao anatin'ny vavaka no tena hoe naresako révélation zany izy no vady omen'Andriamanitra. Dia nanomboka fantatra zany fa hivady zay dia anatin'ny saiko ihany efa mandeha amin'izay le fahasarotam-piaro fitaka tao amin'ny devoly hoe gainao rery ny lehilahy izy anie mbola célibataire izy anie mbola tsy vita soatra, tsy vita mariage, tsy vita vodindra normal be raha tonga ny devoly zany mamitaka anao. Fa za tena isaorako an'Andriamanitra fa natoky an'Andriamanitra amin'ny maha olombelona naranao mandeha ihany le saina satria le devoly misy nitrofoka hoe zao zao ny ataony ihany na zao zao izy moa mipetraka taty an-dafy mazava azy za tany Madagasikara dia alohan'ny atongavany tany Madagasikara nandeha be ny saiko hoe tena makaizy izy zao raha tonga aty dia ahoana dia tsy nahatongavany tany Madagasikara ny ela fa dia dafy satria ny adresy mety atako anazy zay sisa amin'io mbola tsy mifankahita mihitsy ary mbola tsisy resaka hoe vady fa za fotsiny any anatiko efa nanana assurance hoe io no vadiko ary za moa isaorako an'Andriamanitra men'Andriamanitra zay vision zay. Dia rehefa nazo confirmation tamin'Andriamanitra satria rehefa nifampiresaka tsara zay nivady dia tsy niaraka intsony tsy mifanerasera zany nandeha tany amin'ny faritany mihitsy mitokana
dia izy koa nasiako nitokana hoe samy manontany tompo raha sitrapon'Andriamanitra ny rahantsika na tsika fa dia izaho aloha efa mifankita maso antsika dia tahaka ny fanambadian'i Rebeka sy Isaka dia izao samy mivavaka dia nanomboka teo zany nananako assurance fa io mivavaka dia tsy saro-piarahana mihitsy izy tsy fantany aloha fa eto akaiky eto izy dia aloha izy filazany fa zaho manokana tena misaotra an'Andriamanitra 5 taona ny vadiny zay tia izay eto mbola eto ary maniry ko raha maniry mbola hitoy mandrapatonga Jesosy amin'ny ranon'anitra. Amen. Amen. Irana Jesosy dia mankasitraka ny tompo moa amin'izany zavatra nataony izany ary ny fiasany koa ny tokantranonay raha ho anahy manokana indray dia izay koa dia avy amin'ny fianakaviana hoe nisy izay fahasarotam-piaro izay koa tia mamanay izany bebenay mamanay sy ny sisa dia misy ny epita zany izy izany tena hoe lien ny epita dia ho anahy indray ilay fahasarotam-piaro tsy hoe tonga dia sarosarom-piaro fotsiny ohatran'izao hoe ifa misy anona fa nenazy zany rehefa tentako hoe tena misy ka hoe io fa misy fietsy izy fantatsika tsara pasteur fa izy extraverti zany hoe tena misokatra amin'ny olona rehetrarehetra izy tsy misy tsisy limity mihitsy dia rehefa hitako kosany hoe misy zavatra hoe tena hoe dépasse ny norme zany dia eo amin'ny intervenir raha miteny aminy sy resaka aminy efa trop be kosa le ohatr'izao trop be le ohatr'izao dia tamin'ny voalohany ara moa tena hoe sarotsarotra tamiko mihitsy niaraka tamin'izay côté izay satria za contraire be ny karakteranay za tsy mba misokatra manolo izany tsy mba izay tena hoe misokatra be izany izy indray nefa contraire tena hoe misokatra be dia tena j'ai du mal au début niaraka taminy tena namboariny tompo be dia be mihitsy niaraka tato anatiko tato ary raha tsy nanaiky namboarin'i Jesosy tena hoe sahirana teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sahirana tamin'ny ministera ary izay no tena natsapako hoe tena tsy azo atao mihitsy ny fahasarotam-piaro any olona manana antson'Andriamanitra dia teny an-dalana teny misy ny zavatra karazany tranga fa nandraisako lesona be dia be misy ny tena hoe zavatra betsaka ohatra fotsiny izao isan'izany azoko atao témoignage taminareo fahatongavana voalohany tany Liban tamin'ny 2017 vehivavy daholo ny ray an'ilay salle angamba toko efa misy 300 personnes aparan'io équipe avy aty France ny lehilahy taty France fa dia aka sary araka anao pasteur dia misakafana izy dia ry sa niratra masoko Jesosy je me trouve où là je suis où là dia avy moa zany izy koa moa zany za koa moa sans façon bien za tonga dia izy anaka sary tonga dia tsy miafafa mihitsy tena madobe za mifoko tsy manao letriretra raha za Jesosy ino ty fa sao dia trop loatra ty zavatra ty dia eo moa zany mifanamboatra zany avy eo hoe tsy mety kosa zany fa c'est ohatra sao dia tsy mety mandray ilay vehivavy mikasikasika vehivavy sao dia mba tsy izy zany dia niezaka moa izy nandray an'ilay izy hoe tena nandamina izy efa nandalo tany Liban moa dia mahafantatra an'izany tsara hoe ohatrohatr'izay le any Liban fa efa amboarin'ny tompo koa ilay vehivavy ihany moa zany dia isaorana an'i Jesosy hoe za koa namboarin'ny tompo be dia be tao anatin'izany nazakako hoe tena hoe amin'izao fotoana izao tsy midéranger anahy intsony zany ny zavatra izany ary na izy koa efa namboarin'ny tompo hoe tsy mikasikasika vehivavy rehefa maka sary sy ny sisa dia mipetraka tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mba tsy hisirika ho an'ny devoly koa moa zany ilay izy dia isaorako an'ny tompo hoe amin'izao fotoana izao tena hoe milamina voninahitra ao an'Andriamanitra reriry ihany fa tsisy an'izay tena hoe ataoko ngamba nareo vehivavy atao amin'ny akabe mahita tsara fa tsy za mihitsy hoe saro-piaro hoe raha saro-piaro angambana dia tsisy afaka
manantonantona nyity vadiko ty mihitsy nareo tena libra be daholo manantona mangataka servisy mitady zay rehetra tadiavinareo ilainareo de tena hoe manatateraka isa za koa mamela azy libra na ny telefona koa afaka miantso telefona miantso tsisy atahorana satria za tsy am'izay tsony za fa tena hoe voninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny fanamboaran'ny tompo zay ngamba ny témoignage ny mivady raha na ihany rehefa tonga ihany koa io sao dia manakambara mena andranata ihany ara fitenenana ia misaotra name fitenena mialatsiny fa somary taratara fa somary reradreraka vao avy mifoto eo ambony fandriana mihitsy dia aleoloha hamonjy azy zany fivoriana ao anatin'izany fiarahan'ny mpivady zany na ny couple moa zany na ny tsy couple koa moa zany amin'ny resaka an'izany hoe fahasarotam-piaro zany. Amin'ny fahasarotam-piaro aloha marina fa amin'ny lafiny ankiray ilaina ihany le izy, amin'ny lafiny ankiray tsy dia ilaina koa satria rehefa trop koa le izy dia lasa mandrava fiarahan'ny couple na ny mpivady moa zany le izy. Fa io moa zany indrindra raha ho an'ny kristianina zany dia tokony hoe mila resaka fifatokisana zany, mila manana confiance na ny lahy zany na ny vavy zany. Fa raha mbola atao fiainana zao tontolo zao tena hoe normal be mihitsy ny olona hoe miaina anatin'izany fahasarotam-piaro zany satria ny betsaka ny ady zany hatrena ho an'ny couple zany indrindra ny amin'ny filana ara-nofo zany tena mibaribary mihitsy amin'izao indrindra moa raha amin'izao fiainana amin'izao vaninandro farany zao tena hoe tao nandavon'ny devolon'ny zanak'olombelona tao anatin'izany firaisana ara-nofo maha-olombelona zany na halavany adamaseva zany. Ny adamaseva zany tsy lavy tao anatin'izany hoe nangalatra namono olona sy ny sisa fa tena hoe resaka ara-nofo nampandavana azy zany ka dia mandrakity ny androany zany dia fantatry devoly ao le falemen'le zanak'olombelona zany, ao misy le falemen'le zanak'olombelona dia mandrakity zany mbola miasa be zany amin'izao vaninandro farany zao ka dia hoe misaotra an'Andriamanitra aloha tsika hoe kristianina zany tokony tsy haina anatin'izany fahasarotam-piaro tsony zany. Nefa zany mbola misy zany hoe mbola samy kristianina mbola saro-piaro nefa tsy tokony antsony zany lalana fa hoe le hoe eo amin'le fahatahoran'Andriamanitra mihitsy zany ny hitako hoe important mihitsy dia mino angamba fa betsaka ny zavatra mbola tiako ambara fa sao dia lava loatra aloha fa zarazarana samihafa aloha ny fitenenana dia averina any amin'ny tompon'andraikitra. Amen. Ia mankasitraka an'Andranata ihany amin'izay fitenenana izay nasaina moa ny lehilahy aiza daholo ny lehilahy mahery ankoatra ny pastera sy Radà Victoire, Radà Rabary, Radà Iandry, Radà Faly, Radà Landry, Radà Mamy mba mitsangana fa lehilahy nareo, lehilahy mahery zao. Ny faly tsy afaka miteny fa mbola lasa mitsaina olona eny ambony fiara izy. Ny hafa sao dia misy ametraka fantanina koa tsika vehivavy par rapport amin'izay partage rehetrarehetra izay na koa hoe tianao témoignage i Ravavy Dia menanao fitenenana. Amen. Mankasitraka na amin'ny fitenenana dia manana fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Ny anahy zany karazana ohatran'ny hoe tsy fanontaniana fa tsy fanampiana ihany koa moa zany fa mba zavatra hoe ny ainako le izy le izy koa zany sorana ny tompo zany fa za tsy manana an'izay hoe fahasarotam-piaro zay fa za indray nefany victime ao anatin'le fahasarotam-piaro zany hoe olona ohatrany hoe olona zany ny saro-piaro ano zany ohatrany hoe le vehivavy manana vady zany no saro-piaro ny vadiny aminahy. Dia izay zavatra izay zany dia hitako ihany koa hoe tena hitako hoe ny affecté be amin'ny fiainako le izy. Tena namotika tena partie amin'ny fiainako potika tamin'izay zavatra izay zany. Dia izay zany zavatra tiako hoe mipartageko anatin'izay ihany koa hoe ny fahasarotam-piaro ihany koa zany dia tsy hainao na ny
tokantranonao ihany koa no potika ao anatin'ilay izy fa misy koa zany ny olona any avelanao sy ny tokantranonao simba ao amin'ny alalan'izay fahasarotam-piaronao zay zany satria ohatra na manokana zany zao ohatra za koa de saikasaika mitovitovy amin'izay amin'ny pasteur zay hoe za koa somary bebe resaka maresadresaka zay de ny olona zany mieritreritra hoe za manana eritreritra ratsy na hoe ohatran'izany nefa ohatran'izay zany za de lasa ohatran'ny hoe victime amin'izay foana za matetika efa tena hoe mpahazo anahy mihitsiny zany zay de nanovana koa zay amin'ilay hoe tsy de maresadresaka aman'olona zany surtout hoe amina vadin'olona olona manambady na ohatran'izany nanovana tao anatin'izay fa ny anahy fotsiny zany hoe ny fahasarotam-piarona vehivavy tafa ohatra zany de mamotika ihany koa ny vehivavy manodidina anazy raha ohatra hoe zany hoe ohatra zao hoe le olona tsy manambady na manambady fa ohatra arak'izay hoe ianao ohatra zany hoe tsy manana confiance amin'ny tenanao de mahita vehivavy mihetsiketsika ohatr'izany ianao nefa le olona tsy mieritreritra hafa amin'ny vadinao de lasa manao fihetsika fafa amin'le vehivavy ianao de manimba anazy iny ohatran'ny hoe détruire an'le vehivavy koa zany zavatra zay ataontsika vehivavy raha ohatra ka tafa ohatra le fahasarotam-piaro ataontsika de zay koa zany anisany anankiray hoe point anankiray koa zany zay ankoatran'le hoe fampitehan'ny tokantrano na hoe ny ara-panahintsika de mamotika ny hafa ihany koa zany fahasarotam-piaro raha tsy voatandrina tsy voaharo makasitraka na amin'ny fitenenana misaotra ny Ravavinadia fa point anankiray tena tsara resahana mihitsy satria indrindrindrindra raha ohatra ka sehatrinao anaty fiangonana misy an'ilay izy zany hoe misy couple zany anaty fiangonana de le vehivavy saro-piaro amina ohatran'ny zany Ravavinadia satria moa nanao tena de saro-piaro amin'ny Ravavinadia de tena hoe manimba mihitsy le izy zany manimba mihitsy le izy satria lasa akalaina le rahavavy anankiray lasa fahavalo lasa tsy afaka mihetsika mihitsy koa iny vokatray fahasarotam-piaro zay tsy hoe le couple ihany ny simba fa ny manodidina rehetra zay mahasany devoly an'le fahasarotam-piaro ino fa takaritsika tsara angamba le izy de lesona be deabe nefa voazara teo ahafahantsika mba miala amin'le izy zany ary lesy moa araka ny resahana Marie France teo famatorana le izy de tena mila délivrance mihitsy ianao mila mihotra mihitsy ianao mila manapa-kevitra ahafahatongava-tsaina fa raha vao tsy tonga amin'izay tsy tafavoaka anatin'io ohatran'ny engrenage ataon'ny devoly mihitsy le izy eny Ravavinadia otra mbola manangan-tanana misy témoignage kely moa zany ty manangan-tanana zavatra important be moa zany ny zavatra tiako ambareto indrindra ho antsika lehilahy na ho an'ny vehivavy zany ho an'ny tokantrano de mila fitandremana be mihitsy zany amin'izao vanandro faranjoary le izy zany efa voasoratra anatin'ny baiboly mihitsy le izy misy namana zao tena hoe sarabady le namako tena napalahelo tena nitomany mihitsy zerolahy moa zany tsy de mifanatso tsy indraindray zerolahy zany vao mifanatso elaela de vao mifanatso zay un mois passé zay de ahoana vaovao de sisy ninona nga efa neny vaovao ngala de mbola tsy tena saraka ankeo zay mivady de efa ahoana tsy normal zany ina ny tokony atao zay tokony andalo any za andamina zany rehetrarehetra tena tsy vita tsony zany ihany fa tena mafy loatra oziny nahazo anahy de ary betsaka mihitsy ny olona tratran'io am'izao fa tena hoe mila mitanjana mihitsy ny tokantrano tena mila fitandremana be de natonga le izy nisaraka venao ny antony natonga le fisarana so de ianao nanao foana ohatra zany tena tsy zao izy le izy tena tsy za mihitsy izy fa tena hoe avy mivady ka avy am'le ramatoa mihitsy zany fa ina ny olana ho zany de ny problema ozy de zao hoe nisy namana ozy sendra nandalo toatrano eo am'le namana io mila fitandremana namana zany hoe misy namana zany tonga toatrano zany le ranga mpivady ohatra zany de izy ty kaiky le ranga ty kaiky nanana eritreritra ratsy tamin'ny vadin'le namako ty de natetitetika tonga tao zareo de ohatran'ny lasa mpinamana be izy ty nivadika zavatra hafa kaiky nataon'le ranga ko ty le ranga indray vadin'le namako maty alaholo tena tafaraka le ramatosy le ranga de fara mo tsikaritra le ranga le namako izy misy zavatra
hafahafa nataon'ireto olona reto. De teo zany de resaka lasa fifamaliana zany de fifamaliana ao anatin'ny tokantrano de lasa masika ho azy le ramatoa manendrikendrika izy zao de tena saraka zareo, tena hoe saraka. Zay ny tenin'Andriamanitra zany a niraisintsika momba an'izay zavatra zay de misy ny tenin'Andriamanitra am'lazay aza mampiditra namanao matetika ao anatin'ny tokantrano tsika rehefa ianareo na raha mbola tsy hainareo. Io zany tsy tsara mihitsy zany a hoe mampiditra namana matetika zany ao anatin'ny azafady raha ihany manapaka te manapaka iny efa niteraka very zareo pilina ankizy. Oui, efa niteraka. Ary le nangala le nangalabady ka tsy mbola manabady? Mbola tsy manabady le nangalabady? Non, efa mpanabady zareo efa manana efa vita mariazy mananjanaka kely. Fa le hoe le olona le sendra namana tonga zany, zay zany problema na eto amin'ny Marseille zany tena grave be mihitsy io mpivady mpangalabady daholo zany eto amin'ny Marseille zany tena malaza mihitsy na any Paris any na manahoana fa tena hoe eto zay zany problema antsika gasy a. Ny gasy zany tsy tia vahiny frantsay arabo fa ohatrany hoe tsika gasy samy gasy zany ohatrany hoe taraiky zany eo zany le aranofo ohatrany hoe tsy mahazaka vehivavy hafa de aty am'le vehivavy gasy aty na lehilahy gasy ary zany kotiana ohatrany tsy mahita olona afa-tsy gasy zany erana zany eto a Frantsa. Eo zany ny problema be mihitsy zany. De za zao manana namana zany a tsy mba hoe mba misy namana hoe hiditra anatin'ny tokantranonay zany non mety hoe mandalo indray anao ok fa 2 fois 3 fois vakinao tsy misy na vehivavy io ataoko hoe raha misy namana vehivavy tonga isan'andro atatokantrano mety ho sarom-piarahany laza attention. Ahoana zany raha vavolaza? Ianao koa tsy ambany zany raha misy lehilahy matetika aoko. Afaka mandray fitenenana ve? Menandra vavolaza ny fitenenana. Ia, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Somary mampisaiko moa le izy zany fa efa nitantaran'izay ihany andro zany taminahy kasika an'izay naman'izay hoe vao aingana zay zany de io zany mantsy anazy hoe raha amin'ny olona amin'ny vehivavy tsy manana an'Andriamanitra c'est normal vehivavy adala. Zany hoe io zany tena le vehivavy mihitsy no hoe manaiky zany no rebrebeny satana tsy misainy zay zany no nambarako aminazy fa zay moa zany ny amin'iny fa tsy idirako lalina fa ny anahy zany leo amin'le fahasarotana satria rehefa nandinika zany tsy hoe rehefa nandinika tsika fa rehefa niresaka tsika teto de ohatrany hoe le fahasarotam-piaro ny vehivavy amin'ny lehilahy fa tena misy koa ane ny lehilahy tena ataoko hoe tena mampahory vehivavy zany amin'ny fahasarotam-piarony ary tena mangenja mihitsy le izy ary tena mampahory zany satria vao mihetsika le vehivavy de hoe ahoana indray no teneny ity na ahoana indray ny fomba ho teneny ity de zay zany côté zay zany tena hitako mihitsy fa ny lehilahy koa zany tena misy pira tena saro-piaro mihoatra noho misy lehilahy mavandoza mihitsy. Misy mamono mafaty. De zay zany no tiako ambara zany hoe ohatrany hoe mivizena kokoa zany le fahasarotam-piaron'ny vehivavy fa misy ny lehilahy zany fa io zany na fahasarotam-piaron'ny vehivavy na fahasarotam-piaron'ny lehilahy de tena mampahory amin'ny andaniny amin'ny ankilany ary tena ohatrany voageja mihitsy le olona tena ohatrany hoe le olona anananao fahasarom-piaro zany tena ohatrany hoe gejaina mihitsy le izy ary tena tsy mahazo aina de zay zany ny anahy no tena hoe na amin'ny côté ilany na amin'ny côté ilany de samy mijaly daholo tahaka ny ohatrany hoe gadraina zany le olona de zay moa ny andraisako fitenenana fa de voninahitra ao an'Andriamanitra de ny tompo ane ilibere any tsirairay avy rehetra zay mbola ao anatin'izany na ny tenako miteny de mba ao anatin'izany mba tsy hisy tsony zany fahasaro-piaro zany fa za moa zany matoa misy ny fahasaro-piaro de misy zavatra tsikatro na misy zavatra mampiayana de zay zany le izy fa raha hoe mandeha ohatran'izao fiainana ohatran'izao matoky mifampitoky manao an'ity fa zay tena isaorako an'Andriamanitra satria ny mpiara-miasa amin'ny andro de vehivavy daholo ary rehefa ohatra hoe miantso anazy ohatra ny miantso any andro de
dia indraindray raha misy miteny hoe mon chéri le vehivavy nefa ny tena zay mihitsy vazaha io andro io afaka mijoro vavolombelona dia tena hoe ohatran'izay zany dia hoe miantso dia hoe bisous Marcel dia ohatran'ny hoe le tsika moa tsika vehivavy indraindray rehefa miresaka amin'ny olona indraindray koa tsika zany le fomba fiteny indraindray mety ho vainana ohatran'izany satria mety hoe misarika tsy haiko raha olona n'izao tontolo izao manao an'le izy micomprendre nefa ihany koa ny olona eto efa kristiana zanak'Andriamanitra tokony mitandrina ihany koa rehefa miresaka ohatrany hoe amin'ny anadana amin'ny piraita-po amin'ny tompo zany mba ohatrany hoe mba tsy miala tsiny hoe miangolangolana quelque chose comme ça. Dia izay zany ny andraka fitenena dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia averiko any amintsika ny fitenenana. Voray raha vavolaza tena marina mihitsy zany le fahasarotam-piaro ato amin'ny lehilahy koa tena tokony resahana fa iny atsipitsika eny amin'izareo ny baolina rehefa lahady indray moa andry zareo no manao fahasarotam-piaro ny fotoanan'ny lehilahy dia izareo indray mitondra ny baolina amin'izay hoe lehilahy saro-piaro mba manao ahoana ny fipetraka izay mba ahafahantsika zany miditra ihany koa anatin'le fizarana. Dia somary miverina kely mikasika an'izay témoignage vavolaza izay satria isan'ny zavatra nilalovako koa izay tamin'ny tatan'ny fiaraharay mivady satria au début zany paster dia ny vehivavy rehetra mbola tsy mbola mpivady zay fa mbola vao niaraka fotsiny vehivavy rehetra dia ataony chéri daholo ny anabaviny rehetrarehetra ok manodidina azy rehetrarehetra dia za je me trouve où là tena endrika hoe tena sao dia mba tsy plasiko ty Jesosy fa tena fa nefa izy dia fahazarany ary madio apo izy madio ny fony mieritrrehetra hoe fa tsy hatramin'izao fa kosany ny zavatra andreo marikeko dia izao le vehivavy mandreny le chéri misy zavatra tafiditra any anatin'ny fony any zavatra maniry any anatin'ny fony any dia mahatonga ka za vehivavy za zao personnellement raha misy olona miteny anao hoe chéri akoatra ny vadiko dia samy ohatra hoe misy zavatra manaitra zavatra any anatiko any zany zay dia mila koa zany hoe fahendrena tsara hoe ny fihetsika ny lehilahy ny fiteny fa zany mbola travail be mihitsy tao anatin'ny tokantranonay zany zavatra rehetrarehetra zany fa Tandeo rahalahy miantso ato sy ireo vadiko nareo manangatana raha vavitozy fatao anatin'ny gavana fanontaniana kely faranaka anadarabary dia afaka metraka fanontany ao misy andra vavitozy koa mbola manangatanana io fa tiako tenenantsika fotsiny zany hoe mety madio apo be anao madio saina be anao miresaka amin'ilay vehivavy mamemo kely anazy hoe za sao misy voangana kely mihitsy nisy nanamboatra pneu zay dia rehefa nanamboatra pneu tôbily zay dia misy gasy anankiroa samy eo amin'ny accueil dia zareo nefa fatako le anankiray fa le vehivavy fa somary taona kely par rapport amin'ilay lehilahy fa miresaka izy dia hitandrity any amindrity izy zao nefa izy tsy miaraka fa le ohatran'izay zany ho an'ny kristianina le hitako ohatrany tsy mety za fa hitako hoe tena tsy mila fahendrena zany mba tsy atonga ny devoly ahitahirika any miteraka fijangajangana po ho an'le olona antefany le teny le izy dia mila mitandrina tsara ny lehilahy voninahitra ho an'i Jesosy raha vavitozy dia verana tarabary Magasitraka Pasteur moa zany vao hita ny zanako tena hoe physiquement toy izy hoe pasteur câlin fa izy dia zay mihitsy mpanao câlin fa za moa zany miteny eto ho an'ny lalaina satria lalaina tsy eto fa miasa izy dia lalaina nanampy be anahy mihitsy ny ala tao anatin'ny fahasarotam-piaro satria ozy izy mantsy an'andro andro hoe za ozy izy tsy Jesosy fa Jesosy mahavita ny zavatra rehetra tadiavinao satria tamin'izany tena hoe andeha hamono tena fa tsy tianao andeha amin'izao tena hoe lasa daly vehivavy lasa daly tena hoe jalousie maladive tena hoe c'est n'importe quoi fa tena hoe nanampy anahy izy sitrana nanampy anahy izy tena hoe nasitrana fa tena nanomboka teo ahako
tady an'izany Jesosy tena hoe 100%. Raha Jesosy zany ny oatra raha ozy izy hoe izy tsy ohatran'i Jesosy dia nandrasony dia tena tonga saina tamin'izay tenenin'izay ahako. Dia rehefa mivavaka izay mivady dia oentina mambavaka hoe Andriamanitra ampio aho hozy izy hahitrian'ity vadiko ity tahaka anao fa fantatrao fa tsy vitako mihitsy ny ity anazy tahaka anao fa na dia efa fiantsoany anao manko hoe trésor tsy efa tsoka ianao hoe trésor mbola ino hoe nieritreretinao hoe za tokony antsoina hoe baka mihitsy angamba tsisy inatsoko fa tena hoe za zany tena hoe za tsy manao an'izany fa za misy zavatra tena hoe tediaviko ny fomba fanaovany câlin fomba ohatry hoe hafa kely fotsiny dia efa tena hoe gravy fa tena hoe vavaka amin'izay dia rehefa mivavaka amin'ny arivo izy dia tena izany foana ny ataony satria tena jeté au bout tena hoe misy taona tsy nisakafo misy taona tsy tena hoe mikaiko notre joie satria tellement mitomany be fotsiny ny ataoko amin'ny alina tena hoe nefa tsy miaraka amin'izany izy izy tsy miaraka misy vehivavy izay mihodikodina eo aminy teo dia miantso anazy eto tena olona tatiko mihitsy izany io ilay mbola miandry zaza tena hoe mafy tamiko ilay izy fa tena nyteneny mivavaka izy ampio izay olo izy amin'ny zavatra mivavaka ho anahy izy izany dia tena hitako hoe nanampy be anahy izy sady teneny foana za tsy Jesosy miezaka amin'ity ianao miezaka amin'ny zavatra rehetra fa tsy ho parfait ohatran'i Jesosy mihitsy amin'ny fomba fitiavako anao fa tena miezaka tena hoe nanampy anahy izy izany dia tena hoe nanangana anahy koa satria nitady an'i Jesosy dia nahazoandra nandeha niasa ako dia any am-piasana moa izany mihaino radio dia tena hoe ohatran'ny hoe Jesosy niteny anahy mihitsy nahazo an'iny hoe za mpanao anao ny vadinao tena ohatran'ny tonga dia sitana ny foko noderako tena nahita raha gaga be hatramin'izao moa izay dia za mananiany anazy fo za tsisy tena hoe tsisy soupçon de jalousie izany tsony mihitsy ao aminay fa ohatran'ny hoe misy vehivavy ohatran'ny hoe misarisary zorona ohatrany dia izay sisy mifampijery ohatrany dia mikakakaka amin'ny adalan'ilay vehivavy tena hoe ohatran'ny hoe lasa ny complicité anay izany tena hoe feno tanteraka tsisy ino moa izany tsisy zavatra afaka idiran'ny olona mihitsy nizaniza satria izay fotsiny mifampijery ohatran'ny hoe mitapitapy ity olo ity dia na izy ara miaro anahy na za ara miaro anazy tout de suite izany raha misy olona ohatran'ny hoe misy hoe eksehana fihetsika olona na ohatran'izany dia izay mifampijery izay dia sady ome izay miala mandeha na hoe miezaka misy zavatra ohatra hoe tena vita nefa tena zavatra dia lasa izay mandeha arakarak'ilay situation eo izany dia tena hitako hoe nanampy be anahy mihitsy ilay izy tao anatin'ilay fialana sy fanasitrana tamin'izy miampy an'ilay vavaka nataoko révélation azoko efa dikanina moa izany nataoko tamin'izay fotoan'izay fa tena niteny anahy ny tompo tena sitrana ny foko dia tena hoe na izy ary amin'izao fotoan'izao fantany hoe mpanao anahy ny vadiko ary rehefa miala amin'ny maraina miala ao am-pandriana dia efa fantany efa tany amin'ny vadinao nga izany ianao izay vao vita tena dia tena hoe voninahitra ao an' Jesosy tsara loatra ny tompo manasitrana ary manangana izy ary tena hoe tsara Jesosy makasitraka amen alleluia voninahitra ao an'Andriamanitra teraina Jesosy amin'izany témoignage raha mavitoto izany raha natarabary ary apetra amin'ny fanontanianao ametraka fanontaniana kely fotsiny madame pasteur teny Jesosy misaotra ny tompo dia misaotra ny madame pasteur na amin'ny fitenenana fanontaniana kely apetraka fotsiny hoe le jalousie directe zany asa efa mety andraisana reka ty jalousie indirect ty le indirect zany hoe efa voateny raha nabavitsotsy teo koa nisy ka hoe misy misarisary zolo amin'le vadiny sy ohatran'izany fa manahoana izay jalousie indirect zay am'le ohatra hoe misy couple zao dia le lehilahy le lehilahy misy lehilahy zay manadala amin'ny vadiny olona fa mitsika amin'ny kristiana zany tsika zao dia le lehilahy manadala amin'ny vadiny le lehilahy kristiana fa le lehilahy tsy sary-piaro amin'le vadiny fa sary-piaro amin'le lehilahy manadala an'le vadiny le indirect zany tiako resahana dia manao zay ka zay asa rehefa niresahana reo fa za mosy mahatara dia aloha dia vehivavy madame pasteur ny fitenena tany Jesosy eny makasitraka ny matarabary
mitodika any amin'ny lehilahy angamba an'izay ary tsara soroana mihitsy moa izany le hoe le lehilahy saro-piarany koa mba amenanareo rapitso ny thème mba hidiranareo koa mikasika an'izay dia izay tepoka ny tenenina darabarzay koa important be hoe tsy direct le fahasarotam-piaro hoe any amin'ilay vadiny izy ny saro-piaro fa any amin'ilay lehilahy izay misarisary zoro aminy hoana izay ka izay amenantsika ny fitenena anara-misy indray fitenena. Ia, raha satria zany le fanontaniana zany valim-panontaniana ke zany miditsika any amin'ny lehilahy raha ohatra zany raha azoko tsara rahalaharahabary satria ina moa no afaka ataon'le vehivavy eo fa le lehilahy mihitsy zany no tsara hoe ina ny vahaolana ho an'ny lehilahy ny amin'izay hoe misy ohatrany hoe tady misy manadaladala zany vady lerakaty zay le izy rahalaharahabary. Zay mihitsy zany zay mihitsy raha zay mihitsy. Fa raha hoe raha eo amin'ny plasiko indray aloha mety mifampitady ihany tsika raha ohatra ka. Oui. Zany hoe tsy elandray amin'iny e. Mahafinaritra fa rapitso moa tsy valapatra amin'iny rapitso dia saorana tompony fisian'ny fandarana tahaka an'izao ny antsika moa amin'ny lehilahy mahery efa nambara fa mandritry ny 2 volana eo dia hoe mifankatiava amin'ny vady raha misy ny olona inona ny tokony hamana azy dia miditra koa tsika miditra lala mihitsy zany tsika anatin'ny resaka video couple mihitsy hoe raha lehilahy saro-piaro inona ny vahaolana, raha vehivavy saro-piaro inona ny vahaolana, ahoana ny fisehony, inona ny tokony fiserovana ary vahaolana azo aroso satria misy ambavahonan'ny divorce amin'izao taon'izao ny kristianina maro ary mba tsy ho tratra n'le lozana androany namandra lahy andro teo fa nisaraka mihitsy zavady dia hoe ny fomba fiteny hoe mieux vaut guérir mieux vaut prévenir que guérir. Prévenir que guérir. Aleo misoroka ato izay mitsabo be dia be manangan-tanana fa metsika ny izy re nabavola dia nabavy sabia Vianitra efa ela be fa aleo nabavy andro zany voalohany. Ie, saotra betsaka indrindra fa nazary nianatra zavatra be dia be tamin'ilay zavatra teo dia efa nisy zavatra nandalovana koa fa misy lesona tena hoe raisina dia misaotra fanahy masina isika fa nenahy ohatran'ny hoe proposition kely fotsiny moa nenahy amin'ny thème manaraka angambany hoe satria resaka fahasarotam-piaro amin'ny lehilahy sy vehivavy zany tena mety hoe ampikorotana tokantrano resantsika teto dia nefa koa misy fahasarotam-piaro anankiray mety hoe ignorentsika ilay izy indraindray nefa nisy efa nahazo anahy moa ilay izy zany tsoriko fa efa nahazo anahy fa amin'ny fianakaviam-bady dia indraindray ohatra hoe misy mitady hidikiditra zany ohatra hoe niren'ilay lehilahy na hoe ny anabaviny na tsy fantatra hoe na havany amin'ny resaka fitantanam-bolana ohatra izany dia mety hoe mampiady iny dia iny moa ilay misy fizarana kely moa zany ty ataoko teo ny jalousie fa hitako anazy misy olona anankiray arak'ilay efa nitenena teo hoe elonana ilay izy satria atahoranao hakan'ilay olona fa misy indray nefa hoe possessivité ohatrany hoe rehefa possessiva zany ianao na possessive dia tsisy olona elonanao fa ianao mihitsy tonga dia hoe anahy io dia tsy zaraiko amin'izaniza dia tafiditra amin'izay koa le ohatrany hoe nieritreretiko teo hoe le hoe ohatr'izay koa le hoe fianakavian'ilay vady hoe indraindray zany manana tendance izay manana fahasarotam-piaro izay hoe anahy io fa tsisy mahazo manapanapaka ny tokantranoko na mitsabatsabaka intsony nefa indraindray misy zavatra hoe tsy mahasalama zany le izy satria hitako hoe iny tsy ho afaka ny hoe fianakavian'ilay lehilahy na le vehivavy dia ohatra le fizarana tamin'ny herinandro moa nisy an'iny hoe nanome zavatra amin'ny fianakaviana izy moa Isaka koa Rebeka koa Isaka dia izany hoe tokony tiavina koa ilay fianakaviana dia tsy tokony ho saro-piaro be na ohatra izay dia izay ny kely avy ety amiko hoe suggestion kely hoe amin'ny thème manaraka na tsy voatery hoe atoato moa izany fa Mankasitraka Ravavianitra voaray izay ho atao thème izay amin'ny manaraka tain'i Jesosy Ravavy Sabia manangan-tanana ianao midy micro anao mety mbola
Oui, ato. Fiadanan'ny tompo daholo amintsika rehetra. Ie. Anankiroa zany na misy fanontaniana iray dia saika hamaly an'ny fanontaniany Ranadarabary teo hoe raha ohatra le lehilahy zany sary-piaro amin'ny lehilahy hafa fa tsy sary-piaro aminahy izy dia le izy zavatra matety mitranga aminay mivady mihitsy izay. Za zany atokisany hafa ny lehilahy hafa no tsy atokisany. Ohatra hoe manofy olona any izy, manofy olona izy zany dia tonga dia bedesiny dia ao savaina ny conversation-nareo sy iny olona iny, ohatr'izao. Dia misy tena efa hoe olona tsy niresaka tamiko ela be, misy hoe ami d'enfance-ko dia hoe tapao ny fifandraisana amin'iny fa sary-piaro amin'iny dia ohatran'izay zany le izy hoe ho antsika vehivavy zany raha vao hita hoe sary-piaro amin'iny lehilahy iny mivadintsika dia tsika no miezaka manalavitra an'iny lehilahy iny, tsy hoe akory zareo no hifampitady ohatran'ny tenin'ny Ranadahandry teo hoe tonga dia hifampitady. Fa itsika vehivavy no miezaka hoe tsy hifandray amin'ity olona ty intsony zany tsy hanakaiky an'ity tsika zany miezaka mba tsy hisian'izay hoe fifandirana zay ialany zay hoe asarotam-piarony fa vao miteny izy hoe tapao fifandraisana amin'iny lehilahy iny tsy mila miresaka amin'iny intsony, tsy mila manantona an'iny intsony, tsy mila ohatr'izao intsony dia efa tonga dia atao le izy dia milamina le izy rehefa avy eo. Izay angamba ny valiteniko tamin'ny question Ranadarabary. Dia question fanontaniako zany hoe tena tsy azo atao mihitsy ve zany sary-piaro avadinao sa indraindray ohatra hoe eo amin'ny telefônina eo izy dia miantso ela be eo dia tsy azo atao ve zany hoe fa miresaka amin'izy foana fa maninona no miresaka amin'ny any ela be sy ohatr'izany, tsy azo atao ve zany mba hoe sary-piaro aminazy fanehoana fitiavana sa tena hoe tokony atokisana be mihitsy izy. Zay variana rapitsy zay fanontaniana vavy Sabi zay fa sa misy ambara kely ny tiako resana fotsiny amin'ny anankiray le point anankiray voalohany teny vavy Sabi kely hoe aza tapao ny fifandraisana amin'iny za miresaka amin'iny zavatra mety hisy manko dia ohatr'izao raha ohatra ka hoe tsy mitandrina le lehilahy dia tsy afaka ifandray amin'olona tsony ianao un peu plus tard satria rehefa tsy sitrana izy zany fa mipetraka foana le fahasarotam-piaro dia ny lehilahy rehetra mety fanenanao eo eo rarany daholo hoe tsy mahazo miresaka amin'ireny zay manko ny fiafaran'ilay fahasarotam-piaro zay mitomboka amin'ny olona anankiray aloha dia izy nefa rehefa tsy sitrana raha vao tsy mametraka limity le olona dia mitombo dia farany lasa ohatran'ireny proary iny ianao dia ianao rery sisa tsy afaka mihetsika intsony ianao dia izy mihodinkodina manodidina anao eo dia protégeny be ianao tsy mahazo misy miresaka aminao, tsy mahazo misy mifandray aminao, tsy mahazo misy miandry telefônina aminao dia mihodinkodina eo izy dia satezitra izy mihodinkodina eo raha misy miantso ianao dia efa lasa ohatr'izay zany ny farany ka io zany hoe certes azo atao le hoe tapao fifandraisana amin'ny ana fa mila sitrana koa zany le lehilahy na le vehivavy satria raha vao tsy sitrana mihitsy tsy le tapahana fifandraisana ny solution fa le hoe olona sitrana afaka délivrer tanteraka fa natapahana ary fifandraisana amin'ny anina androany raha apitsy-ianina indray ny soupçonné raha afaka apitsy-ianina indray raha afaka apitsy-ianina indray dia farany le vehivavy tena hoe saturé tanteraka na farany le lehilahy saturé tanteraka tena hoe tsisy fiainana tsony lasa misy miantso famoizam-po mihitsy moatsika na iny hoe aleoko maty tena zay ny tanjon'le devoly zay satria devoly dia tena hoe devoly fetsy ratsy dia izay angamba tiako izarana kely le fanontaniana anankiray teo alefatsika rapitso amin'ny fandaran'ny lehilahy mahery fa samy tonga daholo rapitso amin'ny valo alina dia masahia mametraka fanontaniana koa maromaro zay fanontaniana izay averintsika izay ohatra ka didin'ny zareo mitadidy avy daholo raha vavy samy mitadidy misy tenitsika mbarava Marie France makasitraka na amin'ny fitenenana zany izay resaka izay ihany moa zany no ohatran'ny hoe anampiko izany resaka raha vavy Sabi teo hoe ohatranazy be dia be ny lehilahy miantso anahy ao am-piangonana be dia be indraindray izay misy anadahy ohatra hoe anadahy Ivon zao izay mianadahy rery ato an-trano
dia be dia be ny lehilahy tena eo mivadiko dia miantso, misy hatrany Kanada miantso. Fa tena tsy maninona mihitsy ilay vadiko, tena hoe tsy marary izy, tsy manafanaina izy, tena matoky tanteraka izy. Dia izay zavatra no tena diraiko Jesosy satria afaka manompo an'Andriamanitra satria miantona etson'ilay lehilahy tsy miantso antsosiny izao fa ny tompony mandefa an'ilay olona. Dia ianao ameny vadinao malalaka ianao manompo an'ny tompo, dia tena manompo an'ny tompo ianao, dia mahazo hery le olona miantso anao miresaka aminao mifatokisana tanteraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia henony vadiko io izany hoe indraindray ara ohatran'ny hoe misy fotoana dia chérie ianona hono mila fanampita mandana ary. Tena hoe misy fatokisana, tena hoe fatokisana tanteraka, dia tena fanompoana tanteraka ilay izy. Dia hitako hoe mampandroso ny ministèran'ilay vehivavy koa izany ilay fatokisan'ilay lehilahy iny. Dia tena important be mihitsy ilay fahasitranan'ilay lehilahy izany raha ohatra izy marary dia manakina an'ilay vadinao ianao tsy handroso ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia ohatran'izany tena hoe misy lehilahy tena misy izany tena sasany mamihana eo masony vady salut Marie France dia mamihana any am-piangonana dia miaraba ny vadiko eo fa dia tena hoe tsy misy zavatra mangarara, tena hoe mangarara ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra. Dia izaho moa izany ohatran'ny hoe izay joroako avombela fotsiny hoe entina ihany koa izany hampandrosoana an'ilay antson'Andriamanitra ho an'ilay vehivavy na koa ho an'ilay lehilahy ihany koa. Satria ianao araka ny voalazan'ny pasteur Mario mivady teo hoe ianao tsy maintsy hifandray, ohatra izao pasteur Mario mifandray amin'ny vehivavy be dia be, madame pasteur tsy maintsy mety hifandray amin'ny lehilahy be dia be izy. Fa tena hoe izy tena apetraka amin'ny fitiavan'i Kristy ny zavatra rehetra. Fa raha vao tsy mipetraka miorina tsara amin'ny fitiavan'i Kristy dia tsy mety le couple manompo an'Andriamanitra fa mitongila le azony devoly sisihana tsara mihitsy dia tsy mandroso ilay ministèran'ilay mpivady. Dia mankasitraka amin'ilay fitenenana tahin'i Jesosy daholo. Amen. Amen. Mankasitraka vavy Marie France. Zava-dehibe izay nizarainao izay. Misy nametraka fanontaniana nga? Teny nametraka fanontaniana? Misy tia metraka fa matahotra nametraka fanontaniana fa za misalasala. Mianà zany malalaka tsara ny fotoana antsika. Oui. Teny farany angamba ny zavatra hoe tsara raisina koa zany eny samy manana ny azy moa zany fa ilay zany mila asiana limity ihany koa zany ilay izy hoe am'ilay olona resahanao. Raha amina manokana aloha zany tsy ny olona rehetrarehetra koa hitovy ny ranabavy Marie France daholo ka hoe iresaka aminao daholo lehilahy dia lehilahy vadinao milamina ny sainy fa misy tsy milamina mihitsy eo zany mila fitandremana be mihitsy zany hoe mila limitena zany le hoe miresaka zany hoe zavatra efa fiainana efa nandalovana moa zany le vadinao tsy resahanao mihitsy ohatra ny misy fotoana zay sy laza ny fahamaly mihitsy ary niady be mihitsy tamin'izany miresaka amin'ny lehilahy izy efa nefa za tsy mba resahany akory ela be fa le lehilahy vao hitany dia faly ery dia miresaka dia mime nefa za tsy mba resahanao tsy mba tena mila fahendrena be mihitsy zany le olona resahanao hoe manahoana moa fomba firesaka amin'le lehilahy io raha-paraporan'ny fomba firesaka amin'ny vadinao eo zany satria le lehilahy fetsy be izy na ohatra koa le lehilahy koa miresaka be amin'le vehivavy izy nefa tsy mba miresaka be ohatran'ny firesahany amin'le vadiny koa zany le izy eo zany mila balansena tsara mila manana fahendrena zany le izy. Zay zany le izy. Merci. Voaray raha Daiandry ilaina ny fandanjadanjana mila fahendrena mila manana fahendrentsika dia surtout rehefa manoloana ny olona izao tontolo izao, lehilahy n'izao tontolo izao, ny vehivavy n'izao tontolo izao mila tena manana fahendrena mihitsy satria matetika ireny dia misy esprit de séduction izay hoe mitanjona irahany devoly izy séduire ny vadinao. Raha samy kristianina indray dia tena hoe tokony tompo hoe mpisaly zanak'Andriamanitra nefa na izany raha mbola mila mitandrina ihany eny amin'ny vony hamantarana ny azy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa raha ny olona izao tontolo izao dia efa tsy resahana intsony mihitsy. Ary na Daiandry moa teo ny teny hoe raha mankaty amiko indray andro no une deux fois trois fois dia fa misy koa manko tenin'Andriamanitra hoe mahazo toa mampandroso vahiny ka ilay vahiny resahana eto aloha dia vahiny zanak'Andriamanitra angamba fa raha vahiny olona izao tontolo izao dia hitoriana filazantsara izy raha olona izao tontolo izao fa raha hoe tonga fotsiny esadresaka sy patetika avy dia c'est pas la peine fa hoe raha zanak'Andriamanitra ifampihery dia tsy maninona fa dia izay marina ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ireny izy dia ampiatrano anjely ianareo.
anatin'le fampiatranoana zanak'Andriamanitra finaritra Ya, amin'i Jesosy. ny teniko aloha andray fitendra kely mikasika an'izay zany a, dia ho anahy manokana moa zany a, pasitera ny tenako a, dia hoe mpiandry ondry a, dia fahitako anazy tena misy fandaharana izy io moa fataonay mivady foana hoe tokantrano Mateo ty, dia ho velominareo fandarana io ary alefa amin'ny televizion sy ny radio a. Efa misy moa mandresaka ny alakamisy, raha ohatra ka mahaliana anareo, dia afaka mifanampy zany tsika amin'ilay fanontaniana sy fijerovam-belona indrindrandrindra. Fa eto am-pamarana ny tempo zany a, sady fampilendalendana-tsika sady amin'ny fandarana ataon'ny lehilahy mahery rapitso a, mikasika an'izay tokantrano izay. Dia fijeriko anazy a, raha vady zao miresaka hoe misy rahalahy zao miantso anazy ohatra, ka raha sanatria misy doute aty anatiko a, dia tsy mampinala mihitsy manatona azy eo, dia na miasa eo dia mihaino ny conversation ataonareo. Tahaka izany koa za rehefa raha ohatra ka misy vehivavy miresaka amiko teto ka mety manana doute izy ohatra, dia ny anahy tena hoentiko any aminy mihitsy ilay telefona, dia ao miresaka hoe dia ataoko henony zany ilay resaka fanaovana, satria mazana ny problème ny vady a, raha mizary tokony ifampiresahana zany a, dia eo izay mivady miara-miresaka. Misy koa olona miantso anay dia hoe mba te resaka aminareo vady, dia za io vadiko eto fa alefaso ny resaka ao, na izy miresaka aman'olona dia miteny izy hoe eto zay sy pasitera miaraka eto. Tiako atogavana zany dia hoe mba hialana an'ilay doute zany na ilay sanam-pehivavy fahasarotam-piaro, azonao atao tsara mihitsy mihaino an'ilay vadinao a miresaka amin'ilay olona, dia eo ianao dia efa mahita hoe hafahafa zany resaka zany raha matoa, na hoe hafahafa zany resaka zany raha, dia ianao dia efa mahafantatra hoe tsy misy zavatra tsy milamina zany, dia voadominao fotsiny izy ohatra hoe nanajerevanao izy miresaka amin'ny telefona, le olona amin'ny telefona tsy mahita anazy, fa ianao mijery anazy hoe fa iny zany resahanao zany dia mino fa tsy maintsy anitsy ny fiteniny le rangahy na le ramatoa ao anaty telefona. Ohatr'izay aloha zany havanko kely ka rapitso tena hiditra anatin'ny tena tsipirinikasa izy tsika, fa dia izay angamba ny azoko amarana azy a, dia isaorantsika lehilahy mahery rehetra izay nandray anjara, nasaina moa tsika androany fa iny nasaina, dia izay hoe mazotoa mampiroso veny, dia nataonareo veny zay androany a, dia manasana koa zany izay rapitso raha sitrakareo aza misalasala fa efa narosonareo izay zany a ny tsiro-tsakafo hoanitsika rapitso. Amen. Eny ara dia misaotra antsika rehetra nandray anjara androany atao anatin'ny fandarana vehivavy tsara isaky ny sabotsy amin'ny 8 alina ny fotoanantsika eto amin'ny Zoom eto a, direkta misy thème foana rahantsika midinika tongava daholo na vavy afaka mitonga fa spécial vehivavy izy a, ary ny fandarantsika koa dia mandeha isaky ny micro rahavavy azafady, isaky ny latsinainy sy larobia amin'ny 9 alina mivatana amin'ny radio ATP a, fandaran'ny renintsika ity. Dia anasaina zao koa tsika vehivavy izay tsy naraka teto afaka manaraka amin'ny radio, dia izay angamba ny fandarantsika samy hitahiny tompo daholo a, misaotra mitandray anjara rehetra, tompo ambany fitia ampitombo fahasoavana, misaotra koa antsika nanatrika rehetra, samy hitahiny Andriamanitra daholo ny tokantranontsika rehetra, dia samy miezaka tafavoaka anatin'ity thème izay efa naroso androany ity a, samy hitahiny Jesosy. Raha ohatra ka moka misy mivavaka manokana aza misalasala manome sujet de prière. Jesosy eo. Tompo daholo.